Eny ary tompolasy tompo vavy tonga ny fotoana ny fanomezana fantatro avy hatrany fa ny miara-manonja MBS Radio Mada no miaraka aminao manomboka eto anterina ny arabo mba ampirarintso antsika mianakavy na ianao tantoerana na ianao any andafiny rika ataontsika araba ny manjaka miadana samy mahazo ny lafalo tsy misy anavahana. Isorana ihany koa ireo mpanatotosa maro isan-karazany, nisan'izany ny teknisiana, nisan'izany ny mpanao gazety, ny mpandrarasy ny sisa sy ny sisa, ahafahantsika manatanteraka ity fandarana ity, na ny eto amin'ny foibe na ny miparitaka manerana ny nosy. Isorana ilaina ary tsy azo adinoana zay satria ny fitahiny sy ny fitantanany no mahatonga antsika afaka isirasera amin'ny alalan'ny sary sy ny feo tahaka ny izao. Raha ny fandeha ny fandarana dia toy ny mazatra ihany, eo ny famakafakana isan-karazany hoentin'ireo namana, eo ny namana fanira zafy manatany, ary efa eo akaiky eo ihany koa efa hiditra avy hatrany afaka minitra vitsy ny solombavamboaka ny Madagasikara voafita tamin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara tetsy amin'ny boriboritany fahaefatra ny député ny kolonely Rambo. Hiditra avy hatrany izy satria mbola feno ny fandaram-potoana, mbola hiatrika fivoriana satria dia fantatsika tsara fa manomboka anio zany amin'ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana faharoa eo anivon'ny antenimera pirenena androm-panjakana mpanao lalàna eto amin'ny firenena. Izany dia amin'ity tapany maraina ity no hanomboka izany fivoriana izany, mbola hiatrika an'izany ny député Rambo ka tsy tazomintsika ela izy. Ny faniriana dia ny hoe ny afahanao zany manaraka hatramin'ny farany ny fandarantsika. Zay no ela tompolasy tompom-bavy fa hiditra amin'ny votoatintsika miaraba amin'ny faniry Razafy Manatany dia omenanao avy hatrany arany sehatra miaraka amin'ny député Rambo. Ndawary. Misaotra rina sady miarabanao ihany koa, miaraba ny namana teknisiana efa nentin'ny rina tao anatin'ny fanomboana fandarana tamintsika teo ny mpiara-miasa ny amin'ny radio Mada ihany koa tsy haitsika ny manadino azy ireo izay ampitatsorika ny fandarana ao anatin'izay miara-manonja izay isika mpanaraka ny ampitan-dranomasina sy ento an-toerana dia anaovana izay araba omba ampiraritso atsika menakavy izay satria dia tafara-dalana indray isika anio fa 28 volana Oktobra 2024. Ny vavao lehibe aloha zany dia hitodika eny anivon'ny antenimera-pirenena ny sain'ny mpanara-bavao satria ny lalam-panorenana dia mametraka mazava tsara fa mizara roa ny fivoriana ara-potoana eny anivon'ny antenimera-pirenena. Voalohany arak'izany dia ny fivoriana izay anaovana ny teti-bola izay asy-pantsina iny dia efa mahazatra iny aty amin'ny volana May aty, ary ny iray zany dia ny talata fahatelo amin'ny volana Oktobra dia izao itsahantsika amin'ity androany ity zany izay handiniana ny teti-bolam-panjakana ho amin'ny hoavy, zany hoe session budgétaire zany ity fivoriana ity. Ny iray session mahakasika indrindra ny loi de finance rectificatif, fa ity zany dia session budgétaire izay andiniana ny teti-bola 13 fa tsy vitan'izay misy raha mafana samihafa eto amin'ny firenena, indrindra mikasika sy mahakasika samihafa mihitsy zany fomba itenenako zany, mikasika sy mahakasika ireo solombavamboaka maromaro izay nahabe resaka teto amin'ny tany sy ny fanjakana ka tsara ny ahenona, tsara no ahafantarana ny position ny antenimera-pirenena amin'ny alalan'ny braomaritra indrindra amin'ny filohan'izany. Efa nanao fanambarana kely avango ny zavatra nitranga ny filohan'ny antenimera-pirenena Omalira Matoa Kristina Razanamaso resako zany aoriana zao dindinika efa presahana amin'ny député Rambo izao. Fa akoatran'izay ihany koa dia iresaka momba ny tontolo ny jirama, isika iresakitsika mahakasika ny tontolo mpifidianana ny OIF izay nitety ireo androm-panjakana hatrany amin'ny Voamera mahaleo tena mikasika ny fifidianana, mikarakara ny fifidianana. Ny ACC ihany koa iresakitsika ny tsy fanjari-tsakafo eto Madagasikara. Maromaro ny zavatra eritreretina hodiniana horesahana ao anatin'izao fandarana zao. Tsy adinina ihany koa ny grevy ny greffier zany na mipirakidrara horesahana miaraka amin'ny Rena Arabe Mananjara rehefa avy eo amin'ny akapobeany sy ny akapokely ny ohatrohatr'izay ny fizotrony ny fandarantsika. Fa etona aloha zany
dia hanaovana fankahirezana manokana ro namana fianakaviana avana any amin'ny komina Miarinarivo distrika ny Vavatena satria nisy aitrano goavana tany ary nanodidina teo amin'ny 70 tafo teo raha ny angom-baovao voaraintsika no rava kilan'ny afo atao Miarinarivo miantso fanampiana izy ireo ho an'ireo rehetra afaka mamonjy izany satria tena goavana ny aitrano de mankahery antsika rehetra tsy andrery fa saika manena Madagasikara dia mirehatra avokoa ny afo zany mampisainy zany ary mampandinika lalina ho an'ireo mpandinika fiarahamonina sy ho an'ireo mpahay ary ara-tsaina ny amin'ny zava-misy ho an'ny eto Madagasikara. Efa nambarandriny efa miara-dalina amintsika ny solombavambaoaka ny Madagasikara Rambo Salamy Amile député Rambo zay voafidy teto amboribory tamin'ny faha-efatra. Miaraba Andriamatoa solombavambaoka. Miaraba Faniry dia miaraba nareo teknisianina rehetra amin'ny MBS ny Radio Mada mampita zao fandarana izao dia miaraba koa anareo mpanaraka ny vaovao rehetra eran'ny Madagasikara na ny ivelany ary omena fiarabana manokana ianareo any amin'ny faritry Vakinakaratra zay vao nalovana vetivety teo satria betsaka ny afatra avy any dia tsy ho adino zany fa mitelika afatra koa mabe kibo. Mahalohan'izany rehetrarehetra zany dia tsy mety raha tsy misaotra an'Andriamanitra Faniry satria tsika natao alahatra fa tsy natao andahatra ka mbola meno ny fahasalamana androany mbola meno ny aina afaka miaraka ohatran'izao dia tsara raha misaotra azy ary toizan'izany fahasoavana lehibe zany dia zay no entina androany zany dia manarak'izay mirary fahasalamana tanteraka ho an'ireo tsy salama amin'izao fotoan'izao no van'ny toetrandro na ao koa efa misy hoe efa miaratsena amin'ilay fitenenina na hoe efa misy aretina mitaiza dia ao anatiny tsy fahasalamana tanteraka dia mirary fahasalamana tanteraka ho anareo ary ho an'ny zay fianakaviana namoiavana na inona fahafatesana tonga dia mirary fiononana feno sy fankahirezana ho an'ny fianakaviana. Ianao moa tao ny teny hoe tany Miarinarivo nisy fianakavia nisy fokotany azo ny loza voajanahary may dia eto koa dia mitondra fankahirezana tanteraka ho an'ireo fianakaviana fito tafo teto amin'ny fokotany ny Anosatao Tsinana natao amin'ny boribory tany faefatra zay tsy fantatra moa hoe ahoana na ahoana ny nahatonga ny famaizana fa dia trano vita amin'ny biriky dolo no manodidina dia ilay fianakaviana kely mipetraka amin'ilay trano hazo tao no may ny tanànany dia may tao daholo na ny taratasy na ny kojakojam-pianarany ny mpianatra na ny vola na ny rehetrarehetra fa dia ny ena-koditra sisa satria reo olona reo dia olona mivelona amin'ny resaka mpivarotra eo amin'ny manodidina Anosatao dia azo zany ka makaheranareo ao amin'ny zany fokotany eo amin'ny boribory tany eo amin'ny Anosatao Tsinanana zany ny amin'ny zay resaka loza voajanahary ny tranga omaly zay angamba no atao fa tsy atao ela satria mbola araky ny teny teo mbola amonjy fivorina ny tena dia tsy afaka hivalapatra amin'ny fanaotsika isan-kerinandro hoe ny kokoa lava be vao teny daholo ndretrehtra fa dia atao mitamba be ao izy dia mihaino daholo ndretrehtra hoe efa niteny an'izay izy dia efa voateny eo daholo ny lafo valon'ozy atsimo avaratra nefa na Tsinanana ny anam-pitan-dranomasina zay manaraka izao fandarana izao fa amin'ny manaraka vetesina atao singatsinganina ndretrarehetra fa ny andro aloha dia mba atao an'izay satria mbola misy fotoana vonjena afaka tsasakadiny mahery eo. Eny ary dia ezahantsika zay vitan'ny faneho-kevitra anatin'izay minitra maromaro zay iarahana amin'ny solombavambaoka Rambo Salamy Emile an'izay dia ho resahantsika zany fa tahaka ny mahazatra Andriamatoa solombavambaoka ianao moa vao avy any amin'ny faritry Vakinakaratra iny tamin'ny faran'ny herinandro teo mino fa mba nisy ny vaovao akoatrany hoe ny lalana akoatrany hoe fahorian'ny vahoaka zay mifanerasera nandritry n'ilay fotoanany vahiny any na tany Vakinakaratra akoatrany faharatsiany ny fandraisana ny herinaratra
mino fa mba manana tsetsatsetsatsyatra ihany député Rambo satria zay moa le Rambo Salama ny député Rambo Salama mitondra ny tsetsatsetsatsyatra ho amin'ny endrika fanabiazana sy zay tokony ho fantatry ny be sy maro mandalo eny amin'ny fiarahamonina. Tsy ho resaka tsony le mpanakatona nanao contrachance angamba député satria ianao mpiresaka matetitetika am'le resaka fifamoivozana fa tena mampalahelo ary mandreraka mihitsy mieritreritra an'izy hoe ahoana no accepteny Madagasikara zavatra ohatran'ireny fa iza le olona olona tsy de makaiza loatra amina tontolo nira mihoatry ny hafa kanefa de ohatrany hoe ohatra zany sisa le Madagasikara mitondra an'le tsetsatsetsatsyaritra n'izay matetitetika ny député Rambo resaka jiro hoe resaka fifamoivozana moto hoe resaka fahaizana mitondra fiarakodia sy ny sisa de reny tsy tahotra tsenatra katikatara mainty be vitra fumée tsy fantatry hoe anizy ny fiarakodia iny izy ny bodyguard miaraka amin'iny chauffeur nampitondraina ny mpanakanto iny fa zany de ohatrany mandeha fotsiny bahoana eto Madagasikara tsy misy lalàna manasazy tsisy mpitandro filaminana afaka mihetsika fa de hoe manao zay tiany atao nefa eto Madagasikara tantsika le izy député Rambo ya tany fatry vakina karatra marina tamin'ny farany herinandro tao faniry de raha ny lalana aloha efa ntenegniko teto zay fa dia mijery foana dia tsy arakaraky ny filazan'ilay filoham-pirenena am'izao hoe zay zavatra tenegniko de tsy maintsy vita fa raha nandeha ny GMJ tamin'iny voalohany ny volana septambra iny de hoe tsy maintsy amboariko ty lalany ty ary zavatra tenegniko tsy maintsy vita fa de ndeha tamin'iny afa dia kofona fotsiny ilay lalana ary atao hoe raha tômôbila kelikely ratsiratsy fikojakojana de tiraikany an-dalana eny amin'ny resaka trépidation sy ny rehetrarehetra fa tsy arakaraky ny vavana atao zany hoe ovitaiko ty de tsy maintsy vita alohan'ny GMJ fa de tena sady mamovoka no tsy vita ary ny lavadavaka eny amin'ny lalana sasany eny dia mampalahelo fa raha ohatra ianao ka tsy mitarina tsara mitondra tômôbila de taraiky eto mihitsy dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe io ny tenenin'ilay filoham-pirenena hoe zay tenenin'ny vavako tsy maintsy vita aizy izy zao jerena amitsika avoaka rehetrarehetra amin'ny fatry vakina karatra zay mampiasa an'iny hoe vita tokoa na ve le izy aizy amin'ny fitenin'ilay ministry ny asa vavety zay tompona andraikitra mivantana tompona andraikitra voalohany am'ireny zavatra ireny vita izy sa tsy vita avy eny asany sa tsy vita anjaratsika avoaka no mijery an'izany ary vita an'izao fanjakany zao ve ny manatanteraka ny tahita amin'ny vahoaka de anjaratsika avoaka no mijery an'izany sy mametraka savitsika amin'ny andro ray zay tokony hipetrahan'izany fa de mampalahelo ny lalana ary ianao zany tsy maintsy mitandrina ianao mba tsy ho very fananana manarak'izay de tena tao amin'ny fatry vakina karatra tena manitra le vahoaka faniry tena atao hoe raha misy olona zato ao valopolo angamba mba manao kapa sy kiraro ary am'izay indray kapa sy kiraro efa tena mialatsina fa tsisy tsony voditongotra na sasany efa sanjairina am'izao tena misanatry tena mialatsiny tena le izy fa tena mijaly le olona de hita amin'ny fomba fiakanjo sy ny fahadiovany tena mijaly le olona ary taloha mba nisy andy hoe olona hitanao mandeha tonga zany de mba mitondra tavoankina oviva de mba misy rano sotroina fa tsy misy tsony zany fa mamondy an'ireny point d'eau reny rano reny mbandanonga de eny mandeha misotro sy ndrehetra de fa ahoana ka na le tavoankina oviva vida le tokony mba tondraina rano efa tsisy mamome tsony hitanao am'izany fa orilolo zany ny zava-misy de maika moa zany fa zavatra zany de maika ny zavatra hoanina inona dikan'izany de zao mafy de mafy le fiainana le inflation zany tena ambony be mihitsy ny ary zakan'olona tony nefa ny pouvoir d'achat ambany de ambany zara raha misy de mipetraka koa zany ny fanontaniana hoe mbola zakan'ny malagasy ve izao fiainana davanandro zao zay isiny tebiteby isan'andro isiny aditsaina isan'andro amin'ny fitadiavana ny hoanina ary isiny asasaina isan'andro ny amin'ny hoe inona ny zavatra hitranga androany zay zany ny amin'iny fa de tena mijaly le olona ary tena tsisy hoaniny tena hoe zao ve nefa rany le malagasy zay malagasy fantatra fa raha ny jirena ny tany malagasy am'izao otan'izao dia mpamboly sy mpiompy kanefa raha ny fahitana an'le olona de na zavatra ompiana sy ny zavatra ambolena
any amin'ny toeranany aza satria tadio fa malagasy dia 80% 85% mpamboly sy mpiompy de tsy misy an'izany ntsony fa tena mampalahelo. Ny zavatra fahatelo tenenga tsaritra dia rehefa miverina avy any a de mifanena atao be intsy fanena amina citerna anakrongeza be de hoe Madagasikara olona de rehefa nantamony tena de hoe andeha anatitra nyty Madagasikara olona moa zany tsy na fa lay mitrandraka ny Tsimororo le wilololo ana Tsimororo zany le menaka mavesatra izay problème be am'izao fotoana zao satria efa ela be ny nanaovan'ny maly eo an'izany hira entina hoe mba ampivoatra malagasy kanefa aty amin'ny 2022 zay vao misy miexploiter le izy zany efa tena midona am-poto ny fitondrana zay vao misy miexploiter ilay menaka mavesatra zany. De raha ny vaovao azy zany dia mamokatra herinaratra zany ny cotona ao Antsirabe akoatra ny ampiodinan'ny jirama ny cotona amin'ny asa ataony eo de nanapa-kevitra zany ny cotona fa hivarotra ny excédent production amin'ny herinaratra ho any amin'ny jirama. De le menaka mavesatra io ny ampodinina n'lay masinina milina miteraka mamokatra herinaratra ao amin'ny zareo. De mipetraka zany ny fanontaniana hoe samy privé daholo na ny cotona na ny mpampanofa milina amin'ny fanjakana am'izao fotoana zao. Misy eo ny Filatex mampanao an'izany, ny Star mampanao an'izany, ny Turc mampanao an'izany, misy koa ny Amerikana mampanao an'izany de mipetraka amin'ny fanontaniana hoe fa manino no tsy lay menaka mavesatra ao Tsimororo no ampiasaina satria sady akaiky no misy raha teo fa tsy maintsy menaka mavesatra na gasoil avy any ampitan-dranomasina tsy maintsy atao amindreo. Dia mipetraka zany le fanontaniana hoe satria angamba aloha ataontsika an'izay asiana angamba satria angamba lay menaka mavesatra ao Tsimororo a tonga dia ny mpamokatra mivantana no mivarotra azy any amin'ny tokony hividy azy a dia foana le commission manodidina sy ny rehetrarehetra tonga de fahita hoe zao ny vidiny fa raha farana avy any velany izy a de mbola misy hoe ty mbola mandalo raffinerie zao, ty mbola ohatran'izao, de zao mbola tombom-bola laina, ty mbola transport. De mahalasa saina zany hoe maninona ny cotona ny samy vidy mivantana ao amin'ny Madagasikara olona io menaka mavesatra io ampidinina ny milina mpamokatra herinaratra ao de afa mivarotra ireo ambombavany amin'ny jirama tsy matiatoka ve sa ahoana zany am'izany fotoana zany. De mipetraka amintsika rehetrarehetra ndraiky io zany ny fanontaniana hoe zany ny zava-misy a raha ny cotona zany ny fitantanan'ny famokarany herinaratra ao de mbola afaka mivarotra amin'ny jirama izy zay le excédent zay le excédent am'lay menaka mavesatra vidiny ao Tsimororo de ny jirama zany etsambadiketsy vidy menaka mavesatra avy any velany, vidy gasoil avy any velany, ampandehanana andreo milina rehetra mpamokatra herinaratra le termika eto a Madagasikara na mampanofa an'izany ane ny Star, ny Arifrezy, ny amin'ny Filatex, ny Jovena sy ny rehetrarehetra de mipetraka amin'ny fanontaniana hoe fa maninona no tsy nisy bijery hatramin'izay ny tao amin'ny jirama tao amin'ny Madagasikara olona kanefa tokony ava ny olany herinaratra na ny délestage am'izao fotoana zao eto Madagasikara ny Madagasikara olona. Zay zany mipetraka zany ny fanontaniana de anjarantsika rehetrarehetra vahoaka mieritreritra hoe inona daholony ao fa raha ny fijery azy aloha tonga de mahitsy be miteny hoe raha Madagasikara olona no vidin'ny jirama vidirektany a dia tsy mihinana daholo le eo anelan'ireo satria misy commission ary zay ny problème mitranga am'izao fotoana zao hoe satria
be de be loatra le mpitatyrakena eo nelanelana eo a ilay mipinono be de be eo nelanelana eo a de zay mahatonga an'io volan'ny tsy trosa tsy voaloha zay amina miliary io na inona subvention menan'io jirama io satria betsaka loatra le mpinono eo nelanelana eo a de zay mahatonga an'io dia janona eo zany de tenenina fa misy hatramin'ny ao amin'ny exécutive am'izao fotoana zao a ka hatrany ampiasan'ny jirama ka hatramin'ny eo amin'ny nelanelana hoe tonga ao a mialany apotiny any am'fanafarana azy ny gasoil marima tonga ty amin'ny jirama de misy minono be de be eo nelanelana eo de io taraiky io a boka ny trosany jirama boka amin'ny famerenam-bola ny malagasy amin'ny alalan'ny facture ataon'ny jirama zay ny zava-misy tsara hitako fa hoe apetraka fotsiny zany hoe maninona ilay Madagasikara olona nekena lay menaka mavesatra vokariny de vidin'ny cotona ahafahana mamokatra herinaratra de vidin'ny jirama rehefa avy eo fa maninona no tsy jirama no vidy direkta de io ampiasana amin'ny mila eto Madagasikara zany zay any tsara kely mba hoentina mba tsara ho fantatry ny vahoaka hoe zany no zany fa tena mampalahelo a de tena zany no hitany ambanivohitra de am'le fahorin'le olona de ny eto Antananarivo koa efa tsy mifanalavitra am'zany fa tsy mifanalavitra rehefa kelikely zay ny zava-misy tsy voatery zany tsika ny raha ohatra raisino zava-dehibe le famokarina ataon'le Madagasikara olona tsy manao dokam-barotra tsika député Rambo fa mijery ny zava-misy eo anatin'le hoe en situation de crise Madagasikara de mba afaka ihany zany tsika mijery izay hoe milina mety na compatible am'le huile lourde am'le mafisaka satria zay manko ny anabokabokana an'le izy hoe ohatrany mbola tsy mety nefa efa nisy fanandramana natao tamin'ilay orinasa manao an'le resaka termika zany le mivarotra am'ilay herinaratra amin'ny alalan'ny huile lourde zany fa raha misy zany tekony eo fournisseur direct zany dia client zany mivatana zany dia tokony fanjakana malagasy sady afaka mividy mora izy amin'ny alalan'ny orinasa jirama no mba mahazo an'le tombony sy le mba tsaratsara kokoa zany de mba afaka mivarotra zany am'ilay sarany tena izy zakany vahoaka zao zany zao ny tsetsatsetsatry aritra anankiray vao nisy ny taraina tampoka tamin'ny faran'ny herinandro de mba jerenareo jirama fa iresaka jirama zay rehefa avy eo député Rambo olona zatra mpandoa facture 2 alina rahabe indrindra 3 alina fa 3 millions de FMG na 600 000 ariary no facture nomen'ny jirama amin'io le malagasy asaina manao an'le auto relevé de manatitra an'iny fa mbola disondry zala ny chiffre eo ko ngamba manahirana be ty hoe zay tsy nandiso chiffre taminareo no aoka hitorabato azy reo fa ka may malizy lafo be satria 3 millions de manao réclamation moa zany le mpanjifa anareo amin'ny jirama fa mifantatra tsara nareo hoe aiza ny tiako tenenina am'zany fa manao réclamation zany de rehefa manao réclamation de andraso lo avy le manaraka eo de mety ho déduisy avy andrareo ve le izy na esorony amin'iny fa tena mandreraka be raha ohatra zany ka tsy taitaitra le mpanjifa tsy manao réclamation de ohatrany mikarama amin'ny jirama fotsiny lay tokatrano mandoa 600 000 ariary na 3 millions tena grave be le izy satria le vola koa manao recouvrement ambony be le jirama mitady andoavana ny trosan'le fournisseur am'reto centrale thermique reto député Rambo de mijaly le vahoaka ka eo ndrindra soiana ianao fa niteny an'izay fa maly azy zao nahazo ny facture jirama ko volana octobre dia za mihitsy nanao ny relevé ny jiro sy ny herinaratra de zany nanatitra azy tany de raha nataoko ny fampitanany tamin'ny volana ambony zany de tokony andoha vola mihoatra ny tamin'ny volana ambony akory ny agagako faniry fa rehefa tonga le facture dia latsaka 2 alina amin'ny vola tokony alohako ny facture kanefa ny rano sy ny herinaratra laniko dia mihoatra tamin'ny volana septambra de verina am'lizy hoe tsy gaga raha misy an'izany facture be 2 alina de lasa enety zany inona mahatonga an'izany de io le fa tenentsika lava eto foana hoe ity fanjakana mpiasany ty fanjakany ty any de manao resaka routine
fa tsy misy le contrôle suivi tena fanarahana akaiky jerena an'le détail an'le zavatra mitranga ao fa mandeha routine fotsiny hoe tonga de io le tse ataovy any de zay ataony any de vita de le directeur manosiny fotsiny fa tokony raha ny tokony ho izy ary zay ny tena tokony ho izy araka le fitenitsika matetika tsika amin'ny ato amin'ny antoko moa mitena zany hoe la confiance n'exclut pas le contrôle zay indrindra na mahatokisanao takiny rehefa tena mahay ny asany azy ireo mpiasy roa de tokony mba contrôler valilay tale ihany hoe tena marina vety de ordinateur ane manao an'izany fa de gaga hoe ny 200 kilowatt laniko tamy teo de ambany vidy no 175 laniko tamin'ny volana ambony tikanao am'zany zay ne tena ohatra mampifanjakana mampimety ny zavatra ohatran'izany a no de mieritrerety hoe fomba fitantanana firenena io satria io a de mitovy hoe le soldat et l'image de son chef zany nataony aty am'jera de ohatran'izay ko nataondroany ambony any tena mampime tena mialatsiny fa zay ary zay mahatonga ny vahoaka menimena am'izao fotoana zao no le tsy fahaizana miasa ohatran'izay asa manao resaka routine zavatra ohatran'izany efa tadio fa resaka routine zany ohatra mamiadana ane zany ianao mpitehan'io tsikelikely de manarak'izay a resaka amin'ny resaka hoe fioloro ihany tenena vetivety eto fotoana fanarotana ngamy zao raha tena hoe mahay mitatana ny fireneny ty fanjakany tya de tena zao de mba fotoana fijerenany hoe efa miakatra zao mividiny pétrole irantany manahoana fitrandrahantsika nyreto gisement BDB zay efa misy ho zato mahery nanaovana forage inona sy nedredra de raha araky fitenena de hoe misy puis eo amin'ny 70 mahery eo zany a tena misy a pétrole sy gaz zany fotoana zao tokony mba hijerena zany mba hipetrahany Madagasikara amin'ny toerana misy azy amin'ny resaka fampandrosoana tadio fa ny firenena matanjaka am'izao de manana pétrole ny daholo de sy Madagasikara manana an'io sa atao hoe raha vo mitrango io a de olo-kafa mety anakarena izy de aloha hijanonao de malagasy any mihina fatiny a sady hoe angataka lava foana araky ny fitenin'ny frantsay hoe je connais la maladie de vos ancêtres ny aretin'ny razambenareo a de mangataka foana zay ne tenena am'vazahantsika de ionona am'izay ve tsika samba hieritreritra hoe misy an'ireo gisement na pétrole BDB reo ta manodidina Madagasikara misy 4 000 kilomètre carré izy eo a de maninona raha matrandrahany io zavatra io a satria efa taoko fa efa hoe efa niakatra ny vidin'ny pétrole raha zao to zao noho ny zava-misy any ampitandramasina any ny ady ny Ukraine sy Russia de tokony mba hotrandrahana zany io a mba hafahana mampiaina ny malagasy mampiaina ny inflation misy eto ary mba mampiakatra ny pouvoir d'achat ny malagasy amin'ny fitrandrahana an'ireo pétrole sy gaz reo zany zao ny problème mety ny covid nanao ny nataony nampino ny Ukraine sy ty amin'ny resaka pétrole io de tsika zao tratra ny zavatra io fa raha ohatra mba nieritriretina zany tao anatin'ny 10 taona nandeha nakaty 2009 hatramin'ny natongavandreo nakaty mba efa lamina ane malagasy 10 taona ve de tsy avita hitrandraka an'izany tsika amianao an'izany zavatra any ka tsy hatra ihany iny mbola resaka be io mbola resaka be mbola sahatsika io manaraka fa androa moa natsidika fotsiny zay mba hamezana eritreritrany hoe aveo manana zany tokoa tsika aveo tsika afaka rehefa asotandrana izy efa mamokatra zay moa tytsika tenena ny vaovao tytsika ampitaina an'izay débutera-mboa ny zava-misy an'ny Frantsa dia tratran'le pénurie ana carburant zany any Frantsa am'izao fotoana zao ary filaharam-be isaky ny station fa faharoa koa misy problème satria migrevy ny anivon'ny raffinerie sy ny Total énergie reo moa zany le mangataka am'le hoe fanatsarana ny karamany de misy adevitra ny arahana tamin'ny Elisabeth Borne le premier ministre frantsay de hoe 7% zaka ny fanjakana fa tsy nafaly ny syndicaliste sasany zany zay fa ny CGT moa zany tena anisan'ny syndicat matanjaka ny Frantsa miady mafy am'izao fotoana zao tratran'le adiny Ukraine sy Russie de ny olona manao anticipation lasa lavitra be de Emmanuel Macron mihitsiny nandeha nanao déplacement nakany Algérie nanao négociation en gaz sy ny pétrole any Algérie satria ao anatin'ny OPEP moa zany Algérie le zanatany frantsay teo aloha fa mpamokatra
gaz sy petrôla indrindraindrindra lasantsy be indrindra eto ambonin'ny tany zany fa mampifilafila koa le algériana de ao anatin'izay le hoe tisinday de tiana ato am'izay de hoe karakara ao ary loha zahay betsaka amin'ny fanapotehana ny 100 taona ny nataonareo taminay de hoe ho reparena zany a le firenena algériana zany a am'ireo fanapotehana betabeta ao anatin'le colonisation nataon'ny frantsay contrepartie dia hivarotra solika makany frantsa direct zany ny algériana satria moa zany a ny italiana sy ny espagnol zany ny tena vidy sy ny allemana tany amin'zareo akoatry ny rosiana zay mpamatsy any Eropa zany ny antsika eto Madagasikara adevitra roa samy hafa ho le filoham-pirenena zany hijery firenentsika ozy izy eo amin'ny offre eran-tany mba moramora vidina petrôla ho viditsika raha izay fa mbola tsy hitatsika zay loha nefa raindetaka nefa nahita hoe $80 ny baril fa tsy hitatsika ho any lohany sy ny dodosiny le adevitra faharoa de hoe mitondra ny adevitra eo sehitriraisam-pirenena hoe aza mpitoviana ny vidin'ny petrôla amin'ny tany manan-karena sy ny tany manitra de mezan'ny olona le filoham-pirenena hoe zany ve ny négociation zany ve ny adevitra ny haute sphère ngezabe any amin'ny Nations Unies fa tsy manao déplacement direct mitady firenena amin'ny négocier fa tsy voatery makany nefany fa ahoana ny itrandrahana zay efa disponible eto fa ny problème an'le Madagasikara olona moa zany député Rambo tafiditra amin'le Apollo 21 de misavorita keo le fanjakana ataotsika hoe tsitsatsatsatra zany fa toizantsika manaraka député Rambo fa ianareo moa mbola ivory ianao indrindrandrindra mbola manana fanomanana marobe ny tsara ho fantatra angamba député Rambo de hoe hiatrika fivoriana ny antenimera manomboka androany betsaka ny zavatra tena hodiniana ary ho tazanina ao anatin'ny teti-bola io tena misaringo-bolo ny fanjakana raha tafavoaka anatin'le raharaha anatin'ity satria ny raharaham-bola rehetrarehetra zay resahana akoatry ny hoe any électoral en 2023 sy ireo foto-drafitrasa nampanantenaina sy ireo zavatra marobe mbola miforonona tatoato ny PM sy ny sisa député Rambo mbola enjakenjana le fivoriana hatrehanareo marina mihitsy zany satria raha ny voalazany eo amin'ny lalam-panorenana dia androany no misokatra amin'ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana faharoa ataony antenimera-pirenena zany ny sy ny loolona ary fivoriana zay miompana kokoa amin'ny fandany teti-bola-panjakana ho amin'ny taona 3 sy 2 ho amin'ireo ministera rehetrarehetra sy ny institut androm-panjakana rehetrarehetra zany dia andalo ao amin'ny amty fivoriana ity zany empolo andro ny anaovana zany ary raha tokony ho izy dia tokony ho 3 andro tokony ho lany tanteraka mihitsy na fandinihana io satria raha ny ministera sy ny institution misy eto dia mihoatra ny 3 zany hoe raisina hoe fandinihana isaky ny département tokony hoe ray andro zany mandany ny département anankiray dia ny institution hafa amteo amin'ny andro hafa zany hoe raha isaina zany dia tokony ho lany eo anatin'izay fandinihana ny teti-bola-panjakana amin'ny 3 sy 4 zay aty kanefa moa i raha malala fa nitsika eto ary efa miomana am'izay dia herinandro melohan'ny ataperan'ny fivoriana zay vo alefa ao le teti-bola dia atao tery vamanta fotsiny andanina azy satria zay lay fitondrana eto amitsika zay lay fomba fiasa eto amitsika de aterena fotsiny reo solombavam-bahoaka zay mpanohana ny fitondrana am'izao fotoana zao andany an'io ao anatin'ny telo andro 4 andro zany hoe mety 2 andro nresahana amin'ny commission de ndray andro alefa ao amin'ny fivoriam-be session séance plénière de aveo de laninao de zay ny fomba fiasan'ny zareo amin'ny fitondrana zany farany tokony ho izy dia tokony ho lanina mamy zany mihitsiny ity 10 andro ity de ao anatiny eo koa moa zany ny atao hoe mety ho hita ao koa zany am'ty fivoriana ity koa satria araky ny teninao tao betsabetsaka ihany ro atao hoe mialatsiny amin'ny fitenenina hoe momba ny resaka solombavam-bahoaka tao fa dia araky ny fiteniny hirany Rembland zay hoe nanao ny tsifanao
nandika lalàna tsotra zao de lozy ty marina mafy dia tsy maintsy mino fa tsy maintsy voateny eo koa satria ny zavatra mitrangany rehefa araky le fitenenina malagasy hoe ary ny tena malagasy kary ny nanao nataony de ny saka rehetra ny tapadrambo mba tsy tenenina hoe alasora anankiray ny nangalatra koa de alasora rehetrarehetra no lasa lazaina mpangalatra koa ny solombavam-boaka nanao tsy fanao tao dia lasa lay institution mihitsy le androm-panjakana ny vo maloto sy voadodona ny atao hoe le valeur sacro-sainte lay androm-panjakana ka mino koa fa tsy maintsy voateny eo za zavatra any ary ho takina mihitsy ny fijerena na zavatra zany na de fa nanipy fitenenana kely araky ny tenina tao zany filohany na teny pirenena momba an'izany zavatra zany satria tady fa hoe solombavam-bahoaka nandehananao de mahamenatra raha ohatra ka solombavam-bahoaka indray no maloto ohatrany hoe lay olona miteniny hoan'ny vahoaka miteny zavatra ho amin'ny vahoaka no maloto vava sy maloto amin'ny fomba fitondran-tena ka mino fa tsy maintsy voateny eo izay zavatra zay fa iverina am'lay hoe tena votoatiny zany dia ao zany tena 8 ao zany hoe satria amin'ny taona 3 sy 4 tsika efaniry dia hiatrika tena hoe inona ny tena zava mihitsy fifidianana filoham-pirenena vola be no ilana am'izany fifidianana filoham-pirenena zany tsika nefa mahafantatra fa rehefa nanontaniana ny masovoan'ny Union Européenne teto Madagasikara tamin'ny nanao fitsidiana amin'ny fomba ofisialy tany amin'ny prime ministre sy ndretra tany dia hatramin'izao rehefa mivoaka amin'ireny fitsidian'ireny izy dia rehefa antaniny ny mpanao gazety de tsy mbola miteny mihitsiny hoe amin'ny volo zany tsy amin'ny anampy anareo na amin'ny resaka fifidianana fa teneny fotsiny de hoe mbola miompanany amin'ny fanabiazana aloha izakay zao momba ny fifidianana fa tsy misy resaka hoe hitrany hoe basque and font sy ndretrretra zany hoe mamperitreritra zany tamin'ny 2018 fifidianana farany tao de herintaona talohany io dia efa nanipitendra hoe fa hoe nanampy zany rehefa teny mihitsy hoe anampy ny Union Européenne amin'ny fikarakarana fifidianana fa am'ty herintaona alohan'ny fifidianana mbola tsisy resaka hoe anampy izay fa dia ary tsy mbola mary fofombolotsika hoe mbola tsisy inona ny atrehan'le fifidianana ho avy ka zay indrina no tenenako hoe tokony ho hita ao anatin'ny teti-bola mpanjakana 2023 ty zany hoe ohatrinona ny vola malagasy vonona hiatrena zany fifidianana zany ary tsy ho fifidianana hoe filoham-pirenena ihany ny fifidianana am'ty fa tokony isy koa fifidianana ny ben'ny tanàna zany eran'ny Madagasikara ny solombavam-bahoaka moa de amin'ny mbola amin'ny taona 4 sy 4 fa ny am'ty zany raha jerena ny atao hoe mandany filoham-pirenena sy ny maire dia am'ty zany ny tokony atao zay zavatra ka vitao hoe ao vesa tsy ao aiza ny vola fanaovana zany rehetrarehetra zany tokony hitao koa zany ny zava-dehibe am'ty koa zany de hoe zavatra nitranga teto amin'ny tany sy ny firenena hoe tena mba mifanahtsahana amin'ny etaeta ny vahoaka marina ve io teti-bolo io raha tsy raisina ndresaka tsy fandripalemana zava-doza am'izao fotoana zao zay tena raha tsy teny fotsiny zavatra mitranga any Belsorotsirbiana de rehefa tena misy rezona tena fanapahana lohan'olona mihitsiny any de tena sampy hoe de ao avela am'izao fotsiny de ahoana ny teti-bola tokony anaovana zany ny resaka momban'ny ty tontolo iainany ty tena mepotika tanteraka mihitsiny tontolo iainany malagasy ary tsy adalaniny tao amin'ny rehefa nanao ny zaika be an'ny tanora ny GMJ ny eglizy katolika romanina de niompana tam'izany hoe figajiana ny tontolo iainany zany nefa arakaraky ny fitenenana zany nandanina rondohany herinandro mainty tam'izany vo maika mainy tany tera Madagasikara arak'le tamitsika farany teo moa de hoe misy eo amin'ny 300 foyer zany ndray andro no mirehatra teto Madagasikara ary tena loza amin'izy dia reo ala voajanahary sy reo atao hoe forêt vierge sy réserve naturelle reo no tena lasibatra ary mirehatra tanteraka ary foana tanteraka mihitsy atao hoe resaka biby na zava-maniry mampiavaka Madagasikara ary tsy misy rava-tsy eto Madagasikara ka zany mila jerenao koa zany de tokony ho jerenao koa nyzay atao hoe ny fanabeazana sy ny fampianaran'izay io ve atao faralahan'ny teti-bola ve sa karakory
zay efa tena nafahaparany tany amin'ny Nations Unies mihitsy ary nampalahelo mihitsy ary naonena ny zavatra naseho an'ilay maso ivoan'ny UNICEF teto Madagasikara mahita an'ilay école lay tena mampime be ary tena mampalelo sady tena tonga bakivaky tsika ty raha midetaka hoe 146% nefa jerena le école tena mipetraka amin'ny tany le olona ndrindrina tsy mandeha am'izay izy ny ankizy tena misangy forodambany anaovana tsy ampy sakafo miatrika fianarana de hoe mba manahoana koa resaka ny tetibolona momba ny fanabeazana sy ny fampianarana amin'io de manarak'izay koa manahoana ny resaka momba ny fandripahalemana ny resaka momba ny tetibolona momba fandripahalemana ny tetibolona momba ny resaka fahasalamana tena tokony iompana am'zany ny zava-misy am'izao fotoana zao raha no izy fa dia hitantsika hoe ny vola miditra ampidirina ny fanjakana ve asana azy endrirarehetra zany sa dia etehatra amin'ny olona ny velany ka eo zany tsika mahita azy hoe ny amin'ny février fa ary ny manaraka ny tena ho zava-dehibe koa amin'ny zavatra io dia ny fihaonan'ny gouvernement sy ny parlementaire satria betsaka zavatra naparary ny vahoaka teto ary de mino fa de tsy kosomaso ny solombavam-bahoaka raha ny eto amin'ny time maloha tsy anaso tsy anasoaso ary tsy safosafo ny exécutif mihitsiny fa dia tena anitsy ary teny mihitsiny aza hoe tsy zakanareo tsony ty zavatra ty satria de tena mijaly ny vahoaka raha zao fiainana zao ary raha mbola hitoy dia tsy haintsony fa dia atao hoe famonoana kolaka ny malagasika zay zany amresaka hoe andrasana afesapesatra zany ny fivoriana député afesatra ny fivoriana ary afapana mihitsiny zany afapana mihitsiny satria betsaka loatra le faorina mahazo malagasy ka tsisy iambaambo na hoe ivavaka iambaambo na ikosomaso nefa de tena anitsy tanteraka mihitsy ary zay ny asan'ny solombavam-bahoaka manitsy ary miteniny sy mitsara ny exécutif amin'ny resaka fitantanana ny raharaha sy ny raharaha-pirenena zany ny akoatran'izay moa andre matoa solombavam-bahoaka tsara ihany ny tondrana ny teadevitra io satria betsaka no miresaka amin'izay ny amina hoe nisy fananganana vomera manadiady manokana maromaro eo nivony anteny meram-pirenena ohatra mbola tsy retsaika daholo reny mino angambo isika fa mba ahafahana am'relance ny adevitra ihany ko satria raha ny adevitra mandeha de hoe misy fikasana anangana vomera manokana indray mikasika an'le raharaha tanikongo iny akoatran'ny hoe makasika ny zay mety ho fiainana manokana am'ireo vary mangatsika zany zay efa narosy teo aloha mbola tsy hita le izy hatramin'izao député Rambosalama asa azao aiza hatramin'ny resaka vidim-piainana ane natsanganao anivony anteny meram-pirenena ny resaka volamena natsanganao anivony anteny meram-pirenena raha tany rahana télécommunication ty réseau ratsy mety tsika moa victime am'izany foana fotoana hamoazana an'ireny rehetrarehetra reny angambany mba ho tsapany rehetra hoe tena solombavam-bahoaka ny Madagasikara marina le izy député Rambo fa tsy solombavana antoko fotsiny ka atsangatsangana mandehandeha ho azy eo le fivoriana azo atao manangana ny vomiera ary tokony atao raha zao fandehan'ny fiainany malagasy zao marina tokoa fa natsangana ny vomiera parlementaire manadiady momba ny fiakaran'ny vidim-piainana tany atsimo io de tokony erahany atao hoe groupe parlementaire ao anatin'ny assemblée zany hoe erahany IRD erahany TIM ary erahany GPR zany kanefa ny mahagaga de zao maheno ihany ny tena fa hoe misy an'izany mitsangana kanefa tsy misy na iray azy atao ato amin'ny hoe solotena na tokotiako Madagasikara ny groupe parlementaire na tokoty Madagasikara mandeha manao zany zavatra zany gaga ny tena fa hoe misy vomerany momba ny resaka fanodikodonana ny volamena renakibony tany mitsangana de efa nisy anaran'olona nalefa tany de gaga ny tena mahita fa misy anarana solombavam-bahoaka voateniteny amin'ny resaka tany Solala tany Amboasary Sud amin'ny resaka renakibony tany de aveo de hoe mitsangana le voamera nefa misy tokony solotenany antokotiako Madagasikara ao anatin'izany de raha ty jirama ty koa zany hoe ny fandanina ataony isy ny rehetrarehetra tokony
atsangana mihitsy nyvoamera ary raha ny zava-misy am'izao de tokony hitsanga zany zavatra any fa ny olana any mipetraka faniry am'izao fotoana zao dia io le maronisa le zareo amin'ny anteny mera pirenena zany a zay mpanona an'ty fitondrany ity de rehefa maronisa ary zareo a dia nahatsangana ry io zavatra io de na ao amin'ny vomivory fotsiny ny eo amin'ny atao hoe ny eo amin'ny bureau permanent ny conférence de ny bureau permanent zany irahana amin'ny filohan'ny anteny mera pirenena sy zareo membre ny bureau permanent o de efa tsy ampidirin-drareo le izy satria maninona voateniteny eo daholo a ny olona rehetra zay misosy ao anatin'io zavatra io zay le zava-doza de zay a dia ny vahoaka madinika ny mihina mifatiny de eto mitentsika isy olombava-bahoaka toen'ny tahita amin'ny vahoaka kanefa rehefa tonga ao dia tsy lanininy eo amin'ny bureau permanent le izy aza raha tadidinao zay tao anatin'izay hoe atsangana na nisan'ny nanosony an'izany hoe amina miletraka amin'ilay fanadiadiana momba ny fandanina ny vola tamin'ny covid-19 fa rehefa noentin'ny honorable Narson le izy tao amin'ny conférence de bureau permanent tao de fa araky ny fitenin'ny tanora hoe borkevan'ny bureau permanent satria maninona voateniteny ny exécutif manomboka any amin'ny numéro 1 ka rahaty amin'ny mpanindrona de hoe nakay adolo lay vola amina miliara maro tao mifandehana ahoana mifandaniana azy de tao de borkena satria akoatra ny laina avoaka ny cour de compte momba an'iny a de mety misy zavatra hafa hitrango io satria de ho ampanatsoana daholo any ny olona rehetra nitatana an'io vola io hatrany amin'ny BNGRC hatrany amin'ny ministre ny finance hatrany amin'ny reto olona tsy nazo karaman'ny karama sindretra rehetrareto tomobile rehetra voantso daholo ka mba elana am'izay satria dia ho fafahambaraka kofroko daholo de tonga de miborkena ilay fananganana n'ilay commission parlementaire momba ny covid-19 tao anatiny tenanay miaraka tamin'ny honorable Narson député anatam'ny fotsy zay lehibe ananangana an'izany fa noho ny fatahorana azy zavatra zay a de tao amin'ny bureau permanent de fa tonga de fa borkena le izy de ohatra zay koa ny tena hitao jiramazo atao an'izany any io vola belan'ny jiramo hoe tsy tokony mba hipetraka hoe ahoana marina ho fanadiadiana ty fa jirete fotsiny hoe anana ny compagnie pétrolière an'izao tsika anana an'izao hoe satria izy mivarotra matiatoka ny jirama de nefa ty tsy maintsy atao de zao sy ny rehetrarehetra fa tena tokony hita hoe ahoana marina mo reny zavatra vola be hoan'ny jirama ividanina tomobile atao tambina hoan'ny mpitondra ary à gauche à droite sy ny rehetrarehetra reny mba tena tokony hita zany ary trano fantatry ny vahoaka fa tsy tafita le zavatra satria maninona betsaka ilay atao hoe majorité ao anatin'ilay commission amin'ny bureau permanent sy ao anatin'ny conférence de président de raha ho tapahana ry zavatra hoe ampidirina tsy hiditra mandrak'izay fa izay mapetipety andry zareo zay no ampidirina ohatrany hoe mapetipety an'ny honorable Raoldina mapetipety andrareo zao fanafanana tany a de natsofoka iny tsy mapetipety andrareo zaka covid satria Narson no mitondra azy de tsy ampidirina iny de raha anao an'izany resaka ikongo zany de naisy menakavy areo efa miady any de minoa ianao fa tsy isy voamiery itsanganao a raha mbola zany satria voa fametrana zany atsangana ty voamiery ty a de tonga de fa borkendra izy menakavy io satria maninona ilay fitondram-panjakana mihitsiny a manomboka any amin'ny manomboka any amin'ny numéro 1 zay tsy mety ho voateny eo a sy ny manaraka rehetrarehetra hatrary amin'ny mpitandro filaminy no voateny eo a dia de angala baraka atsika ty aloha tsy apetraka ty zavatra ty de zay ny problème an'le resaka voamera ary le izy a raha tokony mba so fianatra tokony mba ajerena ihany inona ny zavatra ataon'ny olona ny ivelany ihany de tokony mba hoe tia tena tokony mba ajerena koa ty zavatra ty fa volam-bahoaka io hoe ny olona manome ny mamerina an'io amin'ny lalan'etra sy ndrehetrarehetra tokony mba ho fantatra mazava hoe ahoana marina ny zava-misy sy ndrehetrarehetra ain'olona na foy tany kongo hoe ahoana marina ny tena fandehany fa tsy atao kompisoroka fotsiny hoe eto ny zone rouge de zao nefa aveo le zone rouge akisaka inona sy ndrehetrarehetra de lasa le ain'olona matimaty foana ny volam-bahoaka lanilamy foana de zay ny fandehany ary ny are-pirenena lanilamy foana de zay le izy satria zay ny problème moa dia le hoe maronisa nisy olombava-bahoaka anatin'ny fitondrana dia
sady manao mangatsika zay tiana atao fa raha tena hitako marina de tokony mba andeha am'izany hoe ahoana marina zava-misy ny ohatrany tena zany hoe ohatrany zavatra nafinaritra ary tena tokony tonga saina am'izany ny mpitondra de ilay ambassadeur marokanina teto mena famatsiany hoan'ny fanampiana malagasy marokanina tamin'izy ambassadeur name vola 600,000 dollars sa euro tena lery fa rehefa tonga ny inspection sy nretraretra tany aminy hoe nakaizy ty taty Madagasikara de resaka tsy mandeha am'izay izy facture fictive inona sy nretra tsy mandeha am'izay izy afa ny doboka ka any Maroc fa zany tokony mba ohatra zany tokony mba jerena zany tena hoe raha tena te hijeran'zany hoe état de droit sy fanjakana tsara tatany zany tokony ho izy fa tsy ohatrany etsiketo efa hita zao fa olona maloto olona no maloto de mbola ho arovana foana olo efa hita hoe maloto hoe maimbo de mbola arovana foana alaina dolo zao rehetrarehetra zao diovina ry de atao rahamanitra ina sy rehetra nefa de mbola maimbo foana aloha de mbola arovana zany ny zava-misy hitany hoe ka mampalaelo zany araka ny tena hoe les commissions tokony atsangana sy rehetrarehetra tokony isy mihitsy fa zay ny zava-misy dia lasa vahoaka no fafiny zavatra sy tokony iainana zany zay ny fandehana takin'ny fanjakana tsara tantana na ny bonne gouvernance sy ny fanjakana tandalana na ny état de droit koa ny fananganana voamera tahaka ireny zany mba ahafahana zany mamerina amin'ny laoniny tsara am'izay hoe fikirakirana ny volam-panjakana ny fametrahana zay mety hoe service public zay sy zay mety endriky ny 3P zay marobe ny ao anatin'izay sy le hoe fiaraha-miasa bilatéral zany zay erahantsika miasa am'ireo mpiara-miombonanoka na firenendehibe zany rehetra zany de voafehany lalàna avokoa fa alohan'ny tena marana antsika satria minitra vitsy député Rambo de ialeto ianao mba tsara mba hitondrana devitra kely manodidina ny fiatrehana indray ny fanosana ny mpifidy zany hiarika ny fifidianana ho avy eo zay fao anatiny réforme totale motsika ankehitriny misy azo ambarana afatra mepitany avaoka ve député Rambo tsika dia ambantoko manaraka ny tsy mpifehezana zay toromarika omeny ny filoana toko ny filomarika Ravalomanana dia tsika dia tsy maintsy manatanteraka ary mijery ny ombaky ilay tenen'ny président hoe mailo ny zava-misy zany eny amin'ny fokotany dia be fanirina mikasika an'izay lesy mpifidianana zay ary amin'ny fokotany anankitelo samy hafa ako raha ny zava-misy eny amin'ny fokotany Ampefiloam-Body-Rano zao izay fokotany farany avaratra mampifandray amin'ny fokotany ny ao amin'ny boriboritany voalohany sy ny boriboritany faefatra de manamorona ny canal JR mialo Ndavamamby iny mandrapatonga ery amin'ny 67 hectares de nataon'lay agent recenseur zay désigné avany zany dia tsy midina any amin'lay trano tsirairay fa ety amoron-drano izy no miantso de zay olona mandalo alainy hoe aiza ny karapanondro de ho adika ao tsantany ny olona iny aiza iny mipetraka anaiza fa le adresy ao amin'ny karapanondro ny tsy voatery hoe eny izy tsy azo adika nananaovany ny karapanondro iny fa aiza le olona no mipetraka de aiza ny carnet pokotany de mijery eo izy de aiza ny olona ampitaona ka tokony hifidy ato mijery isa tokantrano ohatran'izany fa tsy zany no ataon'lay agent recenseur eny amin'ny Ampefiloam-Body-Rano fa ety amorony iny rano iny izy no miantso satria misy tetezana telo izay raha tsy diso no anatin'ny boriboritany faefatra momban'iny de isaky ny am'tetezana izy no miantso de zay olona mandalo de atsona fokotany aiza ny zavatra andeha am'izany de izy de mifatamarina ve hoe ity olona ity ary amin'ny secteur zao no mipetraka zao daholony ao sy ny rehetrarehetra ary le agent recenseur olona tsy mahafantatra koa raha le tena hoe olona mipetraka eny fa olona tendrena fotsiny hoe nanao karazany hoe
nan'olo tena na nitendrena anao an'lay asa dia nanao sinoy an'le contrat de manao l'izy fa olona tsy mahafantatra hoe aiza ny secteur zao aiza ny secteur zao aiza ny secteur zao rena fokotany aina fokotany ampefilambody rano zao de mifantatra le agent recenseur aveo secteur firiny eny de fanta aveo aiza ny secteur 1 aiza ny secteur 2 aiza ny secteur 5 fa de atao am'zao fotiny de zamy ve de zavadreky zany hoe lasa araky le fitenena efa miteny foana moa ny olona hoe kitototy zara raha atao ary mahalasy eritreritra azy l'izy hoe sao de resaka tiana atao fotsiny ty zavatra ty fefa misy lisitry mifidy efa vitany dia ty mody atao satria na ny contrôle vanao ny zavatra ataonao aza tsy hita ka eto zany de miteny hoe raha izany ny zava-misy de miteny aminareo vahoaka zany hoe mandehany ianareo aza manaiky mandehany ianareo misoratra anarana rehefa tsy hanao ny asany izy satria sao de io ndray no tratra nenitsika ao arinao hoe tsy tonga tany aminay le olona de tsy nandeha izahay fa de mandehany ianareo misoratra anarana ary zoanareo zany isika zoatsika mandeha makany amin'ny soratra anarana ao anatin'ny listy fividianana ao ve sevin'ny loa matovadiny ao ve ny zanaka zay fa manana zo ifidy 20 taona miakatra zany jereny zany zavatra zany hoe ao marina ve zo zany vity zay zavatra zay mba tsy sinenina ao vity zay de jerena indray ny olona manodidina rehefa vita ny olona manodidina de jerena ny ao anatin'ny fikambanana ny amin'ny fikambanana tiako tenenina itsika hoe pray atoko rehetrarehetra ve tafiditra dafolo sy ny olona mpiara-dia amitsika rehetrarehetra izay efa leon zao fitondrany zao ka miaraka amitsika manona ny fotokevitra ny ato amin'ny antokotiako Madagasikara ny zavatra anankiray mitranga koa any amin'ny fokotany ouest Mananjara eo akaiky eo zany iny any ampitan'ny canal Andretany iny dia mampalahelo fa ilay agent recenseur zay napetraky ny fitondrana am'izao miaraka amin'ny filoha-pokotany de efa misible zay olona fantatra fa olony fanoerana sy ny mpiara-dia aminy dia efa tsy andehanan'lay agent recenseur de rehefa teneny izy de mbola maiky say zao fa tongavina roa any amin'ny birao rehefa tonga any amin'ny birao le olona dia tsisy or zareo mpandray an'le izy de zany zavatra zany no misy de eto de efa miteny hoe raha ho anareo verina matetika izany de mivory anareo de andehany fokotany fa zoanareo no misoratra anarana amin'ny resaka fividianana zoanareo zany dia teneno ny agent recenseur sy ny fokotany fa tsy mety zany zavatra zany fa fividianana io tady tsara fa fividianana de ANDB ny listy ny mpifidy io dia ANDB amin'ny fividianana ka io raha vao io misy zavatra tsy mety dia amin'ny fiainatsika malagasy ray manontolo no potika indrindrindrindra isika zay miandraandra fiovana tsaratsara lavitra mihitsy no zao fiainatsika andavanandro iainatsika am'izao fotoana zao ka aza kivy na misy ara ny atojay etseroa atao amitsika vahoaka amin'ny fanaovana zany listy mifidy zany fa de zoatsika rehetrarehetra mandeha makany zoatsika tsy maintsy ao anatin'ny listy mifidy ny zavatra mitranga ndraiky koa ery amin'ny fokotany gazy toa no somavelona dia tsy mbola nanomboka hatram'izao fotoana zao hoe ahoana le fanasany efa tapa-bolana mahery de tsy hita hoe ny aiza ny agent recenseur aiza ny agent électoraux aiza ny CLR fa de mipetraka am'izao de mandeha azy eo fotsiny zany de rehefa anontaniana ny tompona ndraiky de mbola tsy nandefa ny tany zany hoe ohatrany efa misy zavatra hafa mihitsiny zany raha zay seho ny zavatra anankitelo zay no atambatra de atao ny fandiniana azy dia ohatrany efa misy zavatra hafa mihitsiny petraka any ambadika any fa ohatrany hoe atao fotsiny tia satria tsy maintsy atao dia na atambatra koa ny hoe tsy ampy fitaovana nefa tady tsara fa vola 25 milliards ane no nanga 50 milliards ane nanga tensioni de 25 milliards mena tao de nakaizy io vola io ka eo zany no
any tanana vahoaka hoe tsy maintsy mandeha misoratra anarana ary tsy maintsy atao zay atafidirana ny anarantsika ato anatin'ny antokotiko Madagasikara sy ny praidia amitsika eo anatin'ny lisitry mifidy am'tya mba tsy anenenana ary atao mihitsiny a izay atao hoe anekeny ny mpitondra hoe tsy maintsy miditra ao ny anaranay zay no atao zay zany ny consigne omeko zany am'izay le fitenenany fanatanterahana zay tenen'ny président hoe mailo zay a zay consigne zay satria tadio tsara fa any amin'ny tokantrano miala zany liste zany a any amin'ny firaisamonina miala zany mpiaramonina miala zany liste zany a ary any amin'ny fokotany zany any amitsika ifotony mihitsy rehefa any no ara-dalàna ka afa-po isika dia milamina ny liste mifidy ao amin'ny misy atsika vita zany ny andraikitsika fa dia ny andraikitry ny manaraka indray a ny sehatra hafa indray no manohy ny fanatanterahana zay liste ny fifidianana zay angamba no azo tenena am'izay faniry fa zava-tsara mihitsy zay tsy anao resaka lava be hoe scientifika be fa le tena tonga de ilay resaka eny ifotony resaka hoe pragmatisme ny ifotony hoe izay tokony iainan'le olona sy ho ataon'le olona zany a zay no ataontsika torolalana sy torohevitra eto eto amin'ny fandarana zany enare amarantsika Andriamatoa Solombavam-bahoaka satria moa araka ny nambara tery am-piandohana dia mbola hiatrika fivoriana ianareo fivoriana indroa miantaona akoatran'izay a hiatrehana ny ho amin'ny fotoana fanokafana amin'ny fomba ofisialy de mbola hiatrika fivoriana ihany koa Solombavam-bahoaka avy amin'ny antokotiko Madagasikara maromaro ny zavatra tsy maintsy hatrehany ny fiainan'ny firenena mandeha miazakazaka mampita ny hafatra amintsika hatrany ary tsy tabaka amin'ny fandaharantsika satria marobe ny vaovao zay hozaraina amintsika sy ny toromarika samihafa ampitainy amintsika efa azonakony zany fa etona aloha zany de manao kokoa anareo mahajamba ao zay mieno tanteraka n'izao fandara zao ianareo hoe manaraka vatany zay ary maromaro de anovako kokoa zany ny tarika Andriamatoa Joël zay ao amin'ny site ao efa miano tanteraka atsika mihitsy izy deputeram-bao sady manao kokoa anao ihany koa namana marobe zany zay manaraka atsika fa amarantsika de mirary sondray ho tafaveriny eto amin'ny herin'ny an'ito izao zay anjara fa niokevitra ny Solombavam-bahoaka Rambosalama isaky ny talata de mirary soa anareo Solombavam-bahoaka tiko Madagasikara ihany koa aleo alasa manoloana ny adidy zay loloavy na sakele na trotro na babe na tatanana ho an'ny fampandrosoana ny firenena Andriamatoa Solombavam-bahoaka ao anatin'ny asa sy andraikitry ny Solombavam-bahoaka moa ny fanaovana ny tatitra amin'ny vahoaka ny zay momba n'izay fivoriana zay dia efa manomboka izany zao ny fivoriana androany dia amin'ny herinandro anito zao indray dia manome fotoananareo ny tena koa efa nao tatitra sady ny am'izay vaovao ao anatin'ny herinandro mety iseho anatin'ity fivoriana anatin'ity herinandro ty fa dia ny angatana dia hoe omen'Andriamanitra fahasalamana mba ho tafaraka eto foana itsika omeny zany fahasoavany zany mba atratra indray ny herinandroany ahafahanareo mieno ny vaovao zay adidinay manao tatitra anareo amikasika ny fivoriana ataonay fa dia manao veloma madinidinika sy masina fampatenana anareo dia amin'ny herin'ny androany zao indray veloma tompoko eny ary de kokokoa ny tahina anatenaina zay any sondrariny faritra Tsirabe faharozy izy fa manaraka foana zareo de arabaina anao marobe anareo mandrotsaka an'izay eto de na enan'le avy tany vakina karatra de feteta amin'ny fananderinandro de mandefa kokoa ny namana avany de misaotra betsaka atsika rehetrarehetra zay manaraka ny fandaran'ity ao anatin'izany inona moa zany maraindraina ny talata tsy adino anatin'izany ihany koa nareo etsy amin'ny commune Pitatafika zany manaraka ny fandarantsika de kopakopa tanana de misaotra indrindra ry tiavina zany mangataka kokoa zany ho an'ny fianakaviana rehetra ihany koa sy ny renibeany zay mpanaraka nyty fandaran'ity nareo eny Teroka eny marobe raha tovy tsy adinontsika zay miasa eny Analakely eny am'izao fotoana zao ry Mamijo Manda Ranjarivo marobe ry iza re zany Mino Eliso Razana ny Ampitandranomasina any Kasan ianareo ao anatin'ny pejy ao sy izay mandefa hafatra
miafina manokana aty aminay de anaovanay zay kokoa zay ao andray ara fa miaraka am'rina indray tsika de verina amintsika eo a iresaka raharam-pirenena am'izay isika rehefa aveo a amin'ny zavatra mafampany eto amin'ny firenena fa andammakely fotsiny a sady isotro rano dia meko andrina rina koa hoe fa avy nisotro rano teo sady nanao mpitetezy vao maraina satria rina de miala am'dimy sasamy maraina vany amin'ny any miala am'le embouteillage de misakafo maraina kely fotsiny a rehefa avy manokatra ohatrandreny ndahoara rina isaorantsika aloha ny député Rambo zany nitonan'izay famelabelaran'izay tena ilaina mihitsy reny ary ny tena zava-dehibe a de le hoe fahazahoantsika menakavy mihitsy le tena hoe inona moa zany andraikitra sy adidy eo amin'ny firenena zany tsy hoe mijery ny hafa hoe rianona ho nanao an'izao rianona ho naotr'izao fa le faharesen-dahatra miainga avy any anaty izay ny tena zava-dehibe zay ka ny fampatsiahivana nataony député Rambo teo eo amin'ny resaka hoe fahamailona eo amin'ny resaka hoe fanaraha-maso miainga any amin'ny fokotany any amin'ny isa-tokantrano de tena zava-dehibe mihitsy reny ary reny a dia ilaina averimberina foana ny député Rambo moa zany araka solombavam-bahoaka azy a de manao ny andraiky ny solombavan'ny vahoaka izahay a mpanao gazety de manao ny andraikitra ihany koa izahay amin'ny maha hoe fitaovana angizabe tahaka antony hainao manjery tony ny mpanao gazety ihany koa ao anatin'izany amin'ny hoe fampatsiahivana ny firesahana ny zava-misy ny fanaovana ny analizy sy ny resaka hoe famakavakana isan-karazany mba hahafahantsika zany maharaka tsara an'ity raharaha ty tsy maintsy arahana ny raharaha eto Madagasikara tompoko fa raha varim-barina eto a dia eto ihany sika ny olona ry lasa ihany isika eto ihany de eo zany zao hoe misokatra ny fivorinana ny député de hoe ao anatin'izany lahadinika ny hoe resaka teti-bolam-panjakana amin'ny manaraka indray zany amin'ny taona ho avy io de zany ny tena anisany hoe goavana be amin'ity fivoriana ity de teo moa efa nisy fanazavana ny oetiny député Rambo teo fa ao anatin'izany resaka hoe teti-bolam-panjakana izany dia io zany a de tsy afaka miala amin'ny resaka tontolon'ny gouvernemanta na ilay mpanatanteraka satria le teti-bolam-panjakana dia ampiasaina any amin'ny ministera sy ny sambatra raha-mpanjakana isan-karazany any de miala any amin'ny gouvernemanta any le izy araky ny lalàna moa zany de mandeha any amin'ny solombavam-bahoaka mandeha any amin'ny senat de mandeha ary tsy idirantsika lavabe tony momba zay tsy resaka lafin'ny teknika be tsika fa resantsika amin'ny ankapobeny fotsiny mba hoe azahoantsika azy fa io teti-bolam-panjakana io zany no iakinina ny fiainam-pirenena sy ny fiainam-bahoaka zay le izy tsorontsika ohatr'izay tsarotra mihitsy no mandray azany io no iankinan'ny fiainam-pirenena sy ny fiainam-bahoaka de rehefa zay zany le izy dia mijeritsika amin'ny zavatra ny ainana aloha atreto ity zany zao de hoe teti-bola amin'ny manaraka indray 2024 3 sy 4 fa manahoana le efa ny ainana aloha atreto ny zava-nisy eny fitakim-bola atsy fimenomenomana atsy fitarainana atsy volanay tsy azo zany foana no eno zany tamin'ity ny ainantsika ity zany de ity nefany hiditra indray amin'ny teti-bola mpanjakana vaovao zany loi de finance vaovao indray amin'ny exercice manaraka eo fa raha ny teo zany de fitakina de eny foana ny fitenenana manao hoe fangamo zany tsy efa any anatin'ny teti-bola any fangamo zany tsy efa hoe voasoratra any maninona no misy fitarainana maninona no misy hoe filazana etseroa fa hoe tsy nahazo volanay zahay mitaky ny zonay zahay sy ny sisa misy fitarainana ohatran'izany foana izay ny arahantsika na eno ary io tsy indre-pandeha tsy indroa fa amina sehatra maro de ahitana an'izay fitakim-bola izay vola tsy voaloha etsy ananiny etsy anefa
dia mijery ny be sy ny maro fa misy ny vola ampiasaina am'izao ampiasaina am'zatsy rehefa hoe resaka zavatra hoe ty le resaka manara-penitry ty mo miverimberina foana resaka hoe anao an'zao misy hoe miamie anao paris de hitarina indray ino moa zany nefa ao ambe teniny be sy ny maro le resaka miaminy fa misy zavatra fa ihany ko dia hitany olona de hoe to misy ihany no vola rehefa amina lafin-javatra hafa fa rehefa hoe zonony olona zay zony fa tsy hoe mila voatsiary izy na hoe mila vaniny fa hoe zony le izy raha tsy resaka tsika fa tsy reny resaka sesesy reny any amin'ny tontolon'ny fampianarana ambola efa nresahana teto foana misy fitakina de mpampianatra any amin'ny ambaratonga ambony ve de ila vaniny tsy zay tsy mila vaniny zareo fa zony no takiny ao anatin'lay raharaha de miresaka hoe tetibolam-panjakana maneno be le fitenenana hoe tetibolam-panjakana fa ahoana ny tena fitantanana anio ny fotoanany nandaniana an'le teo rehefa miteny daholo be de be ny député ny teny teto hoe tena tsy araka ny tokony izy ane le fotoana izay hoe ahafahana mandinika an'lay tetibola fanjakana nefa iny ny tena lakilean'ny fiainam-pirenena lakilean'ny fiainam-bahoaka de fotoana kely fotsiny fa boky be ohatran' zany no dinianao de ahoana moa no apeten'zany efa nisy teto ny fitenenana momba an'io fa asa aloha hoe ahoana sy ahoana mihitsy ny momba ny raharaha zany ao amin'ny teny meram-pirenena nefa tena hoe fiainam-bahoaka no eo ampelantanana izany de fanontaniana mipetraka zay de ty zany zao avy indray ny tetibola manaraka de anahoana indray io efa faheno matetika hoe tokony jerena ny resaka sosialim-bahoaka fandripahalemana mba mila petraka ny tontolon'ny fanabeazany fa nga zany vaovao tsy vaovao zany tsy lesona vaovao zany fa lesona efa tany aloha ary iainan'ny olona isanandro zany hoe tsy visina fandripahalemana zany hoe fahasairanana rehefa makany amin'ny hopitaly rehefa marary tontolon'ny fahasalamana zany hoe faharatsian-dalana zany hoe tontolo ambanivohatra ny tontolon'ny fambolena ny tontolo iainana zao dia tena hoe tsy misy zavatra azo amavanina mihitsy amintsika am'teny zao satria le izy mifandray daholo na fahasalamana na sakafo na afotodrafotra resaka lalana na resaka tontolo ambanivohatra na resaka tontolo iainana na resaka inona na resaka inona fanabeazana sy ny sisa dia tsy azo atao ambanin-javatra daholo zany rehetrarehetra azy satria efa fahampotehana faobe no misy atao amin'ny firenena tompoko fahampotehana faobe resaka tontolo iainana zao hitantsika io mirehatra tsy mirehatra io efa fahampotehana ny dikan'izany ny resaka toe-tsaina fahampotehana faobe ny resaka ara-panahy moa zany de ao anatiny keo manjaka ny asan-demono isika eto amin'ny firenetsika eto rehefa jerenao daholo mijery gazety ianao isanandro mijery fampahalalam-baovao anao tsy maintsy misy hoe nisy tapadoa ndray hony tatsy nisy voamaso lasa ndray hony tatsy nisy mifampikantso ndray hony tatsy nisy an'izao tary de zavatra ratsy foana sy mampalahelo foana no hitantsika zany ao anatin'ilay fiainana isanandro de hoy isika hoe raha hoe tetibolam-panjakana zany amin'ny hoavy io de mihaino fotsiny ny olona mihaino fotsiny izy fa raha ny zavatra ny ainany aloha zany tato anatin'ny taona tsy tamity ihany fa na ny teo aloha de tsy de misy hoe resahana be ny momba an'zany satria ny fitakim-bola mbola mitoy antrany ohatra zany zao io resaka greffier io ane tena mitatra oatra ny sima misiko mitatra io zavatra io satria le izy zany rehefa tonga any amin'ny resaka hoe fanerena am'izay hoe tena tsisy hevitra fa nareo greffe eo manao fitakinao sy ny sisa dia tsy maintsy nareo miverina manatanteraka ny asa zay zany le karazana
tsy hoe karazana moa zany fa zay no eno zany hoe terena anatanteraka ny asa rehefa tonga am'izay le zavatra dia manahirana ny toyany zay le izy za zany tsy resaka hoe mpaminany za hoe mahita volana aloha amin'ny biby tsy zany fa le zavatra misy no ataotsika analizy tsika tsy miteniteny hoe zavatra misavoam-boana na hoe zavatra mbola tsy fantatra any fa le zava-misy no resahantsika terena zany zao le greffe zany hoe verena miasa ataovy ny asa dia inona no vokatr'zay ary amin'ny toe-javatra tahaka antony izay anelo mampitombona tsara mihitsy an'le resaka hoe fifampidiniany zay no mampitombona an'le resaka hoe fifampidihana fa tsy vitany hoe mandana aloha ndana miasa de ho hita eo ny toyany na hoe ataovy aloha to de ho hita eo ny toyany ho hitan'ny toyany ahoana le olona efa nandritra ny 10 taona no niandry satria ty raharaha andry zareo ty ny efa trany amin'ny 20 sy 20 zay mantsy mifanazavana eno avany tena moa mpanao gazety de maheno ny fanazavana ataondry zareo mpanao fitakiana zany raha mitony resaka tony ty resaka greffe ity prakidrara de hoe tiany hoe tsy voamaly tsy vo tamin'ny herinandro fa efa tena efa ela izy io efa tany amin'ny 10 taona tany 2012 2022 10 taona katroka mihitsy ohatrany hoe tsy hita ihany zay fandehany ao moa zany misy zavatra maromaro takindry zareo ao anatin'izay le hoe fitakiana zay zany tafiditra ao ny amin'ny hoe tena tsy fampiana sinsisa dia atao zany zay etsik'izay ary eno no fitenenana hoe le izy anie tsy fidiny ho anay ho andry zareo lay manao fitokonana io soratra be eo nosy hoe greffe en grève io tsy fidiny anay le izy fa efa mba miteny ihany fa tsy hita zay valiny de tonga am'izao le zavatra de zao zany zao lasa fanenjany eo fa ny tiano tenenina de izao eo am'le hoe famahana ny olana eo no ahitana lesoka de lesoka zany eto amintsika eto nefa zany ny mpitondra fanjakana ny karamainy vahoaka ny mpitondra amin'io asan'io fa tsy hoe manao asa gratuit resaka ny tany aloha tam'le tamin'ny vanim-potoanan'ny propagandy sisa de naheno feo tsika hoe de rehefa tonga vita zany fifidianana de naheno feo tsika hoe ny anany karamako tsoraisiko fa tolotro azao anasoavana ny firenena sisa tam'zany fa mbola mitovy zany amin'izao fanontaniana apetrako amin'ny maro refa samy naheno an'izany ny besomaro dia eo amin'izay le tontolon'ny famahana ny olana izay de miteny ny sasany atsy hoe anka neny mpanohatra ny tsy mba manolotra vahaolana mihitsy izy fa mitsikera foana no atao no mitsikera foana no atao ohatray fa iza no natao amahaolana toko ty olona diplôme olona mahay be daholo toko ty olona notsongaina atao anatin'ny maro no atao hoe mandrafitra n'zany fitondrana izany ny aty ampanohatra lazaina hoe resy lava ny aty ampanohatra lazaina hoe zao sinsisa misy fiteny manahirana raha fa tsy teneniko eto fa tsy mendrika atsika zany na tsy mendrika anytony micro to satria tony micro tony sacré zany ny anarina tany amin'ny journalisme tany tsy tenen'le izy mihitsy fa makarary sofina sady mamenatra ny anasokajin'ny sasany ny mpanohatra fa ny mpanohatra zany eo anatin'izay dia manao ny asany izy ka reto tsy mahavita ny asany tsy mahavita mamaolana dia ahoana zany zao no toy an'io resaka greffe io matoa zany misy ny atao hoe fanerena anyreto greffe reto hoe verenina reo miasa ataovy ny asanareo dikan'izay zany tsy afaka mandeha ny raharaham-panjakana raha tsy misy ny greffe efa hita taratra zao efa hita mifetraka an'izany eo amin'ny tontolon'ny fitsarana efa hita efa be deabe ny interview atao ao ny zay olona manao raharaha de tena zao hony miverina hony fa zao hoe mpiandry raharaha sisa lasa am'zany sisa no efa ran'le izy zany hoe rehefa
tsy feno zany ny sehatra izay ahafahana mampiodina an'ilay tontolo mpitsarana de tsy maintsy mandringa io na tiana na tsy tiana. Ahoana nefa ny tsy hampandringa azy? Ny tsy hampandringa azy a dia jereo ny vahaolana izay a tena hoe vahaolana tena azo sapaitanana fa efa ela be izany a 10 taona izany. Tsy hoe mila voatsiary. Raha miteny an'izany zao a de so ndray miteny ny any ambadika any hoe to hoe to hoe momba ny greffe. Tsy resaka hoe momba ny greffe na tsy momba ny greffe fa le zava-misy no resahana. Hiteraka inona zany ny fifanenjanana eo amin'io raha io. Nefa le izy a tontolo mpitsarana zany tena ain-dehibe amin'ny firenena. Ka le toe-javatra misy am'izao zany dia ekena zany hoe tena tsy mandeha mihitsy ny tontolon'ny fitsarana fa tena hoe tena andry iray lehibe iankina nyity sehatra ity zany a ny resaka greffe. De ohatr'izany ny raharaham-pirenena tompoko. Tsy misy an'izany hoe mahavita tena izany eo ka hoe vitanay rery io. Raha resana zany zao ny resaka tontolo-pifidianana, raha hivadika am'izay indray isika, dia efa menomenona daholo, efa mitranga ny tsy fampitokisana eo amin'le raharaha. Vao aty am-boalohany aty mba aty amin'ny tontolon'ny fikarakarana zany a de efa mitranga miseho lany, zay mihitsy le teny malagasy, miseho lany ny tsy fampitokisana sy ny fiahiahina. Miseho lany ny tsy fampitokisana sy ny fiahiahina amin'ny fikarakarana ny fifidianana. Fifidiananinona? Fifidianana filoham-pirenena. Efa miseho lany sy efa miseho ny fiahiahina. Fa maninona fiahiahina ny misy? Satria efa leombonanana ka tsy tia zava-boribory, satria efa mipotra ny resaka doublon sy ireny endrika alatra sy fanodikodinana isan-karazany ireny. De nefa le fikarakarana fifidianana hitany maro fa mbola le nahazatra ihany no arosao. Resaka logiciel le sisa zany efa resaka lavabe. De le mahazatra ihany. De hoe zay efa iony eo de iony eo fa de arahana io no arao. De ny antony efa miteny hoe tsy mety io fa alao tena averina hatramin'ny voalohany mihitsy aloha. Ny sefokotany tsy misy manova sy ny sisa nefa le rarahany amin'ny fokotany miainga voalohany. De inona ny fampitokisana am'izany? De aleo aloha miresaka mihitsy. De ny sasany tsy te hiditra am'izany mihitsy. Fa ny maro anisa nefa efa hita mihitsy hoe resy lahatra hoe io fifampiresahana io no tena vahaolana. Fifampiresahana ny dikan'izany tompoko. Tsy hoe misy mahavita rereny io, fa tsy maintsy misy fifamenona amin'ny takiny ny zavatra iainana am'izao fotoana izao. Fa tsy hoe mandrasa fifidianana amin'ny 3 sy 2 tsy zay le izy, fa le zava-misy iainan'ny malagasy am'izao fotoana izao no manosika sy manery ny fanatanterahana amin'ny dinika fampidiniana ny fikaonan-doha. Le zava-misy iainan'ny malagasy am'izao fotoana izao. Satria efa hita hoe le raharaham-pifidianana ne saripady. Indrindra ho antsika aty amin'ny tanymanitra, indrindra ho antsika aty amin'ny kontinantany Afrika, saripady io fifidianana io. Ka raha tsy mitandrina de ilay fifidianana natao hoe lalana ahafahana mametraka mpitondra no sanatria lasa ampikorotana raha tsy mitandrina, raha tsy apetrapetraka de mimeloha daholo ny balizony amin'ny hoe mba tsy anjakany ny fanodikodinana sy ny alatra. Zay le izy. Dia izay no antony io. Fa tsy resaka hoe mitady seza diso be zany. Misy miteny hoe ireo le manosika ny resaka fampidiniana sy fampiresahana concertation na dialogue na indreo ne mitady seza. Efa tenenina foana eto hoe tsisy resaka mitady seza zany io. Ny prime ministre zao efa naharitra teo efa hatramin'ny 2018 ane ny prime ministre nefa teo hatramin'izao 2022 zao fa le mpikambana anaty gouvernemanta no miovaova. De misy ministra efa tena anisany naharitra ao amin'ireo ministra ireo mantsy, de misy ny tena naharitra. De nisy an'izany hoe ministra 3 andro tonga de mipitika.
efa nisen'izany fa ny prime ministre teo foana anisan'ny prime ministre naharitra fa manahoana ny bilan ao anatin'le izy de ny tiany hotenenina zany amin'ny zay resaka zay de hoe raha ny tontolo mpifidianana am'tiany ray mitorakity amin'ny resaka fanomanana de tsy vitana hoe sehatra anankiray fotsiny io fa tsy maintsy miara-misalahy amin'ny fikarakarana an'ilay izy satria efa mipetraka ny fiahiahina sy ny saode de lasa sodesinina ozany zany hoe sode foana ka tsy tokony hipetraka zany sode zany de inona ny amahana an'izay ny fiarahany rehetrarehetra no amahana an'izay mba tsy potrandray le fitenenana hoe médecin après la mort ka efa andezana izy ka ireny efa nitenenina tsy nanaka io voka mba tsy isiny zany mba tsy isiny resaka doublon dia izay no vahaolana ary rehefa tena dinianao zany izy tsika miainga amin'ny analizy dia tapina ny domy fahitana azy tapina ny domy raha ny fiainam-pirenena eto zany fa ny tsy maintsy mandeha any amin'ny fizorana amin'io firesahana ndatabatra boribory io raha ny zava-misy eto amin'ny firenena satria zavatra hitane zao miodina atsika ny zavatra eno any amin'n'ivon'ny hoe fampalalam-baovao sy ny fanatosahana ny vaovao zany afan'n'ivon'ny fitondrana any de hoe asina miamindray hoany are lasa ohatr' zany sisa le izy de zay no amparitaka any amin'ny olona any ka tsy misy hoe mahavita rereny io fa ny ferahana no zava-dehibe ao anatiny ohatran'le resaka greffe teo raha vo aty amin'ny tontolony greffe aty no mihitsoka inona raha-raha-pitsarana andeha eo ohatran'ny fiainana isan'andro hoe ohatra zao raha isika amin'ny televiziona taka anytony inona ny zavatra andreheto raha tsy misy ny teknisiana raha iteny daholo ny teknisiana hoe zay tsy anao dikan'izay de alao pian'ity de ndao ody satria mifameno ilay andraikitra nio zany ninninona resahanao tsy misy mahavita teny zany ao indrindrandrindra hoe raha-pirenena iainana am'izao fotoana zao tsy misy mahavita teny ao na iza iteny ao hoe azy vitanay rery io ataona hitsin-dalana fa efa zao no natao tamin'ny fifidianana teo aloha ka le fifidianana teo aloha ka mitovy amin'ny am'izao ntsony tsy mitovy satria le ny am'izao efa mahita ny beso maro hoe kay le tato nisy doublon de iza mbola ho tratran'izany indray izany mbola ho tratran'izany indray tsisy hoe mbola daladalaka de hoe mbola hoe anaiken'izay ny ihany araky ny teny efa verimberiny hoe efa nahavoanao ve teo aloha de mbola avoandray ateoriana aty de zay ndika le hoe mila mailo satria efa nahavo tato de tsy tokony havotsony amin'ny manaraka ka ny atongavana any amin'le hoe tsy tokony havotsony nefa fahavoazana tato de tsy misy afa-tsy ny fifampiresahana eo ambony latabatra ary soeto ambony latabatra hoe inona ry ty zavatra mampimenimeniny ity de tonga de resahany io fa zay mila fanetretena izay zavatra izay fa rehefa tsy hanetritrena ianao tonga de mijanona fotsiny zay tsy mila an'zany fitadiavan-tseny zany sisa eo zany de fahitanao zany ny fomba hoe ahoana ny hevitry ny tsirairay na hevitry ny sasany ao anatin'ilay izy fa na zany na tsy zany ny firenena ny tsy maintsy jerena manoloana n'ilay toetra raha misy amin'izao fotoana izao fireneny ty efapotika may etsy may ero de ahoana ihany de io tsy misy mahavita teny zany io vitandrianina rery io na hoe vitanay rery io ohatran'ny fiainana isan'andro ohatran'ny le ohatra nraisina teo hoe raha hoe ainao manjery taka anytony rehefa tsy anao ny teknisianina inona no atao eto de hoe pio de ndao ody fa tsy maintsy misy fifamenona ho atsika zay manana ny finoantsika miditra any amin'ny fiangonana any fa nga my pastera afaka manao ininina rery eo raha ohatra hoe ohatra zany hoe ao zany satria zay ataotsika zay ohatra azahoantsika mandray azy hoe raha pastera fotsiny ao fa nga io vitan'ny pastera rery ny fampandehanana an'lay fitompivavahana ray manontolo
raha tsy misy ny dekona ohatra raha hoe raha isika ohatra ny any amin'ny FJKM ohatra zany satria ny dekona manidy varavarana mamono varavarana mitatyrakitra sy ny sisa ka raha tsy anao zany dekona de le pastera zany sady mitory-teny no mamaky teny no mitatyrakitra no mamono varavarana no manidy varavarana no mametaka hira no manao sono no mitendry organa mitendry harmonie atao aiza koa nisy an'izany tsy possible zany tsy possible ka io le tenena hoe raha vao ato amin'ny ilany ato misy mandringana hoe misy tsy manao dia misy fetraikany io mandeha any amin'ny tsy fahalehany io de ohatra anankiray ihany koa momba zay resak'izay hoe nisy zao zavatra nitranga voamaly vao alina mantsy vao alina tany Paris inona zavatra nitranga tany zao le zavatra nitranga tany dia hoe fifidianana izay mendrika indrindra amin'ny mpanao baolina any Europe amin'ireo club be dia be any Europe ireo zany satria resaka vola ny tena business football no mandeha any ary mpanao baolina dia toy ny etam-barotra mihitsy ary mandeha ny resaka publicité ny resaka droit amin'ny resaka télévision sy ny sisa any zany fanjevy daholo vola be mihodina amin'izy de hoe iza hono ny Ballon d'Or 2022 lanonana natao tao a Châtelet tao a Paris efa alina de alina vao vita zany tamin'ny 20 alina tany ora teto Madagasikara de menany Karim Benzema le izy tsy any tiatsika resahana fa nisy fifidianana tao tompoko zato no mpifidy avy amina firenena zato eto ambonin'ny tany zay no mifidy ary ireo mpifidy ireo dia mpanao gazety daholo tsy misy idirany mpanao politika tsy misy idirany hoe société zao na inona zao fa mpanao gazety no mifidy de misy lisitra mifidy fa tsisy doublon zany io tsy misy an'izany anarana latsaka zany io tsy misy an'izany anarana diso zany io tsisy an'izany tsy misy an'izany hoe manipulation arisary tsisy an'izany hoe pression zany io tamin'le fifidianana natao alina tany Châtelet tany Paris ijerena hoe iza ny Ballon d'Or de akoatr'izay moa misy hoe trophée an'izao mbola azo voninahitra ny afrikanina tamin'ny alalan'ny Sadio Mané izay mpanao baolina tao amin'ny Liverpool mifindra amin'ny Bayern de Munich nahazo an'le trophée Socrates ary ny azy akoatrany hoe Ballon d'Or de Neny Sané no anisany hoe mavesa-danja tamin'ny trophée zany akoatran'ny Ballon d'Or satria ny anazy dia trophée momba ny resaka hoe fanatanjahantena mampandroso ny fiarahamonina sy ny mpiarabelona satria Sadio Mané tompoko dia akoatran'ny mampanao baolina azy de manampy betsaka izy amin'ny fanamboarana sekoly fanamboarana tobim-pahasalamana any Sénégal any amin'ny tanàna natsoina hoe Bambané zay no antony nazahoany Sadio Mané ilay mainty hoditra amin'ny lalao amin'ny Bayern de Munich an'izany trophée Socrates izany Socrates mpanao baolina taloha tany Brésil haitsika tsara zany satria tsika olona mpiondana baolina mpanaraka baolina na ny eto toerana sy ny any ivelany ka raha misy fetina baolina zany eto Madagasikara rehefa iantso ihany tokony Sadio Mané no antsony eto satria reny akoatran'izay koa mbola misy resaka hoe tena miezaka izy mba isiany demokrasia mpanao baolina dia miezaka mba ampanjakana ny tena demokrasia eo moa maafrikanina azy raha teo dia miezaka amin'ny fanaovana sekoly sy tobim-pahasalamana tsy ny teny izy hoe manara-penitra tsy ny teny zany fa hoe sekoly sy tobim-pahasalamana zany hoe zay mba azony atao zany amin'izay vola azony amin'ny maha-professionnel ny baolina kitra azy dia entiny ananganana sekoly sy tobim-pahasalamana any amin'ny tany razany any a Sénégal de zay no natonga ny olona amme azy ilay trophée neny Benzema moa zany hoe Ballon d'Or 2022 de ny azo moa izany hoe zay efa be dia be no nanantena ny azo le izy ka ny tiano tenenina de zao hoe fifidianana zany nen'ny olona tsy misy an'izany hoe resabe zany fa tonga de fifidianana madio mangarahara mazava anjakan'ny famarinana point vita Benzema
no mena n'lay ballon d'or. De misy moa ny commentaire i Benzema zany izy efa izy mibetona indrindra nazo ny ballon d'or teo amin'ny tantaran'ny ballon d'or. Izy mibetona indrindra de misy miteny hoe ela fa betona fa inona ny la de lasa ela ohatra zany fa zany moa fomba fijery ity ivelany. Fa ny tiatsika tenenina ao anatin'le izy de zao ny tsika ny tontolo mpifidianana eto Madagasikara mbola io misy problema, misy fiahiahina. Ny an'olona ry tsisy an'izany amin'ny 30 oktobra ny amin'ny Brezila za mantsy tsy maintsy resana mba hampisokatra ny saitsika. Deuxième tour 50 tapitrisa mahery no voasoratra ao anatin'ny lisym-pifidianana. Reto amintsika atao an'izany de mba ahoana ny eto amintsika raha ohatra hoe tena 100 millions 150 millions d'électeurs hono no mpifidy ao Madagasikara ohatra zany. Ahoana no afahantsika hoe tena hoe mametraka an'izany tena araka ny tokony izy tsy misy alatra. Ny antsika reto firy fotsiny de efa io ahitan'ny sasany zao solonatra any amin'ny sefokotany sy ny sisa any atao daholo ty rehetrarehetra ty. Ary tam'le fifidianana farany teo eno any fiarahamonina any zany hoe efa misy mijerijery ony hoe ato amin'ity tokantrano ty tim, ato amin'ity tokantrano ty mpanohana ny candidat zao, ato amin'ity tokantrano ty mpanohana zao candidat zao, dia any am'le tokantrano efa fantatra zany hoe tiako Madagasikara no ao am'le maro nisa ao am'le tokantrano ao de reny tsy tany anaty lisym-pifidianana hoe diso le anarana. Fa ny anaran'izany tompoko tsy tokony ho diso mihitsy ary tsy azo tosony zany na litera iray aza. Raha miresaka tsika hoe fifidianana, ohatran'le fifidianana tamin'ny baolina le alina. Fa nga misy anarana diso zany io? Tsy misy an'izany anarana diso zany io na ray ary. Karim Benzema, Kylian Mbappé, BDB, Mohamed Salah, Robert Lewandowski, le fanohatran'le Lewandowski sarotra be teny polonais, misy W de misy W anankiroa, Lewandowski sarotsarotra izy fa tsy azo tosona tompoko. Fa zay mandiso am'izay tompona andraikitrany amin'ny tony fifidianana ballon d'or tony tonga de voaroka voasazy. Raha vao mandiso litera ray de voaroka sy voasazy zany ny olona de efa mitandrina daholo zany zay tompona andraikitra mikarakara an'le izy. Vao hoe manomboka am'izao le fotoana de manomboka amin'iny. Zay no atao hoe fandrosoana. Fa ny tsika aiza am'zany ny tsika. Firy fotsiny ny rapitaina amin'ny any ivelany zany, ny resaka hoe ny mpifidy de efa io fa problema be. Ankoatran'ny izay ihany koa miresaka tsika tao hoe resaka greffe mbola manao fitakiana, miresaka tsika tao hoe ny tontolo mpifidianana tsy maintsy mailo na ahoana fisehonjahatra tsy maintsy mailo tsika mailo manoloana an'izay toetra raha izay. De inona koa ny zavatra mbola hoe tsy maintsy atao ao an-tsaina manoloana nyity toetra raha eto Madagasikara ity, ny resaka fanabeazana. Io tsy azo avelavela fotsiny am'izao ny resaka fanabeazana satria rehefa tena jerenany ny natonga an'ireny tamin'ny gidragidra tamin'ny 2024 reny anie de tena hoe resaka fanabeazana io miainga any amin'ny isa-tokantrano. Ny amin'ny isa-tokantrano aloha no manao fanabeazana voalohany indrindra aloha de manabe an'le olona ihany koa, manabe an'le ankizy, manabe an'le tanora ny fiarahamonina le ao amin'ny tokantrano zany le fanabeazana hoentin'ny ray aman-dreny, lovaina avy amin'ny ray aman-dreny, ampitain'ny ray aman-dreny aminy, iny le hoe iné. Le famolavolana hoentin'ny fiarahamonina indray, iny le acquis, le avy aty ivelany ity no atsofoka ao anatin'le olona. De rehefa biazonao izy amin'ity resaka kidorodoro isan-karazany ity, vao mihetsika kely de mandoro, vao mihetsika kely de manapaka, resaka hazo zany, vao mihetsika kely de zao. Behazonao izy amin'ny hoe zany no fandrosoana de io ny resaka Facebook. Ny olombelona ny tokony ifehan'le Facebook fa tsy amin'ny Facebook no ifehan'ny olombelona. Ary misy olona de tsoriny eto, zay mpanao gazety mahita an'izany, fa raha vao tsy ohatra hoe tsisy Facebook mandritra ny
ray andro na roa andro de mialatsiny fa ty le teny gasy mahalaza azy ohatra ny lasa hoe ondrakondrafana teny malagasy zany a kanefa ny resaka FB ohatran'ireny a dia teknika fivoarany reny ary ny olombelona no tokony ife azy fa tsy io no feny olombelona ohatra ny ankizy a varina amin'ny Facebook de tsy mianatra lesona de tsy afa-panadinana rehefa avy eo de zany mila jerena daholo ao anatin'ny tontolo mpanambiazana eto Madagasikara daholo zany ka raha ohatra hoe variny lavitra isika tsy mahita ny ambany maso de ifafankihoany eto tatitra nataon'ny banky iraisam-pirenena vao faraparandray mitombo ny taux de pauvreté eto amintsika lasa 2.20 isan-jaton'ray taux de pauvreté eto Madagasikara banky iraisam-pirenena no ny tenen'izay zao anefa io ny gouvernemanta zay hoe fanamboarana ny tena betsaka zany fa ny prime ministre teo foana tsika eto tsy miresaka hoe olona ho fa tonga de le hoe régime mihitsy fa ataontsika hoe na niovaovy indimy inenina raha amin'ny ny mpikambo ao anatin'ny ny membre ao anatin'ny gouvernemanta io le régime io mbola io ny filoham-pirenena io ny prime ministre fa ny résultat zany a de midina foana ny résultat ary io tsy azo amboamboarina ny taremarika ny eto amintsika no mety hoe afaka amboamboarina fa ny any ivelany rehefa ny any ivelany manome taremarika tsy azonao hoe amboamboarina zany satria ny olona misy donné tena mipetraka tsara ary misy solon-tenany eto ane misy solon-tena amin'ny banky iraisam-pirenena ary tsy ny banky iraisam-pirenena ihany fa maro ny fikambanana eto de zao zany zao de hoe 2.20 isan-jato ny taux de pauvreté ianao zany mba manantena hoe afa tokony mba midina aty amin'ny 1 isan-jato na any amin'ny hoe ohatran'izany na hoe farafotsy 5 isan-jato fa inona midina eo taux de pauvreté miakatra fa vidim-piainana koa miakatra manaraka an'izay ny vidim-piainana fa matotra amin'ny resaka hoe tany afantrana de tsisy atao mahagaga zany satria matoa zany no mission de tsy mety zany ny fitantanana ny firenena le tsy mety io misy dikany be deaibe ao ny tsy fahaizana ao ny tsy fisian'ny contrôle ao ny gabraraka ao ny fanaovana hitsin-dalana ao ny tsy fahaiza-miaino tsy manana capacité d'écoute ao ny tsy firaharahiana ny hafa ao ny fitiavatena zany no mahatonga an'ilay taremarika milaza momba ny Madagasikara milaza fiemorana tsy hoe mijanona tsy hoe mistagna samihafa zay hafa le hoe mistagna hoe mijanona eo fa ity raha teo sika de midina aty ambany tena anisan'ny teny mihitsy hoe Madagasikara am'izao fotoan'izao tompoko tarany amin'ny 70 taona de taitra ny tena hoe tsy saiza koa nisy an'izany ahoana no tara fa rehefa tena jerenao tokotra ny izy de tena ohatrany hoe fiainana tany amin'ny 70 taona lasa no iainana amin'izao fotoan'izao ohatra efa miroborobo ny resaka hoe énergie renouvelable ny tsika mbola kitay charbon ihany no mbola ampiasaina raha ny tokony izy ane zany amin'izao taona 2024 zao efa tsy tokony zany tsony raha ny sinova efa amina miliara ny Chine any no ampiasa kitay charbon tsy tonga de tapitra ao anatin'ny 2 andro ny any amin'zareo de zay mahatonga ny zareo hoe mijery toerana ny ivelan'ny Chine ary efa aty Afrika izy zao efa tena mitady toerana mafy mihitsy hoe ahoana satria tsy ampy zareo tsony le izy raha resaka énergie zany ny tsika ty eto mbola nialy efa mba tena efa mitsipozipozy efa kely izy mbola dorana ndray mbola tapahana ndray satria tsy mipetraka le politika mazava tsara ny FCE zany zao io tena hoe namelona toerana maro ny FCE le lalambe fianarantsomanakara namelona fiarahamonina namelona fianakaviana de iny nisy problème iny tsy fantatra tsony ahoana zay nefa rany de rehefa tsy mandeha io de lasa le olona any amin'ny alany petahany inona ary ny velomany eo le izy koa mora miteny hoe aza manao tavy aza manao an'izao fa le fiariny le olona mihitsy no tsisy politika mazava tsara
de lasa rehefa tsy velo izy de lasa izy mifindramona de lasa ohatran'ny inona nomady moa reny le any Afrika reny sa ina findrafindramoniny reny de lasa ohatr' zany nefa eto Madagasikara toerana tena tsara de ny manao tsy mety ao anatin'izay de ohatrany hoe vitavita fotsiny ihany ohatrany hoe vitavita fotsiny ihany zay manao any tsy mety raha ohatra hoe misy manao tsy mety de ohatra hoe tsy any am-panohatra zany hita hoe manao tsy mety ohatra hoe aty amin'ny mpitondra aty ohatra be deaibe ne ny zavatra miseho ireny hita amin'ny vaovao isan-karazany reny nisy député ohatra zao ndray hony nisy zao ndray hony tary dia ohatra ny lasa tsotsorina fotsiny le zavatra io mbola hoentin'ny namana faniry eo moa hoe zay maninona moa zay tsy nanota taminareo no oka itorabato azy teny any anaty baiboly zany teny manana ny lanjany aloha zany fa zao rehefa iza de itenenana an'izay fa rehefa iza de tsy tenenana zay fa hoe tonga de petao fa rehefa iza de hoe ahitana an'ity fehezanteny hoe manarotranona isan-karazany ity ka zay zany no anisan'ny hoe tsetsatsiatra tamin'iny raha iny namana faniry Razafy Manantany menanao ndray raha ny sehatra aloha ary fantatsika moa zany tamin'ny farany herinandro teo iny fa nisy hetsika nataony teo anivon'ny ministère ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy na ny MED zany ministère de l'environnement sy ny développement durable satria feno firetana eto Madagasikara de nisy fandraisana fanapahan-kevitra handehanana ho an'ireo mpilatsaka sitrapo na tsara sitrapo na vonona kitondra ny famonoana afo ny Ambohitately Akazobe zay misy faritra rovana zany Alamay de nandeha teny ny teo anivon'ny ministère ny tontolo iainana niaraka tamin'ireo olona manjatony izay nanome tanana zany hamono afo de rehefa nandeha teny ny teny anivon'ny ministère ny tontolo iainana dia nisy trangan-javatra niseho de manasa antsika hieno tsara amin'ity fanazavankevitra ty fandarana ity satria zavatra tiantsika ampitaina ao anatin'izao satria nandefa fampitambavao tao amin'ny pejiny zany ny MED na ny ministère ny environnement sy ny développement durable de hitantsika zao ya deux jours ty any roa andro lasa zany zay apositsika tany amin'ny Sabotsy na tany amin'ny lahady tany zany no nandefasana ity publication ity de zao le izy nalaitsika mihitsy le izy tao amin'ny pejiny ministère de l'environnement et du développement durable zao tao enotsika tsara firetana Ambohitately Akazobe lehilahy nahatratrarana pétrole sy briquet efa misy fandaminana sy fizarana asa amin'ny famonoana afo ao amin'ny faritra arovana Ambohitately Akazobe napetraky ny CCO feu ity zany lay komite anankiray zany teraka taorina ny filakevitry ministra hatsangana ahafana manao famonoana afo zany sy mijery an'ireo teboka zay misy mandoro ala zany sy mandoro tanety lehilahy iray no nivezivezy tsy namono afo anefa tsy anaty vondron'ireo mpamono afo izay misy fokon'olona ny MED ny mpianala ny mpitandro filaminana sampana mpamonjy vonina sy vondron'olona misehatra amin'ny vonjy voina rehefa nanontaniana dia nitsoka ary ny fanenjehana no savaina ka nahatratrarana briquet sy pétrole tany anaty akanjony anatin'ny fanaovana fanadiadiana azy ny mpitandro ny filaminana de tsy ambany ndao iady amin'ny afo ndao iady amin'ny mpandoro tanety iny roa andro lasa zay no navoaka ny teo anivo mipejy ministère ny tontolo iainana sy fampandrosoana lovainjafy zany hoe nambaran'izy ireo zany rehefa namono afo izy ireo de nisy lehilahy iray zany nivezivezy tsy namono afo teny amin'ny faritra namonon'izy ireo afo dia nenjehana de rehefa tratra de nisavaina de nahatratrarina briquet sy pétrole ka ity moa raha famonoana afo ty de io zany ny tany rehetra
fa zaho anefa tam'ty marainy ity dia namoaka fampitambavao ny tribunaly ny première instance any Akazobe. De vakitsika ray manontolo ny fampitambavao navoaka ny tribunal de première instance Akazobe. Tribunaly ambaratonga voalohany Akazobe. Zay izy ty. Vakitsika tsara lizy de notsika ara. Zao mifandehana. Fampitambavao mahakasika ny firehetana Ambohitately Akazobe. Ay, tamin'ny omaly ty zany. Maly io. Maly le raharano nandeha. 17 oktobra. Androany 17 oktobra zany omaly no nentina teto amin'ny fitsarana Akazobe ireo olona telo voarory fa nandray anjara tamin'ny fahamaizana ala tao Ambohitately Akazobe. Nomena fahafahana Vonjimaika Araimaso ny iray voaroiroy fa nandray anjara mivatana tamin'ny fandorana ary fahafahana Vonjimaika kosa ho an'ireo roa hafa voarory fa nanao tandrevaka. De misokatra ny foniteny tsy nanao aro afo ny tany zakainy ka nanamora ny fihitaran'ny afo. De misokatra ny foniteny ndray koa amin'iny heloka madinika na contravention. Raha tsy ahivona ny zava-misy dia ny 4 oktobra 2024 no nanomboka ny afo tao Ambohitately. Tsy nisy fahatratrarana ambody omby. La grande délit zany. Tam'zany fandoran'zany. Ny 17 oktobra 2024 rehefa namono afo ireo mpilatsaka tsitrapo verina amin'le resantsika teo dia nisy olona nandalo nanodidina ny alamay ary nisamborona avy hatrany ka rehefa nitsavaina ity farany izay nitondra gony dia trondromaina 3 kilao, menaka 2 litra, pétrole 2 litra, tsy mbola nanalana ary briquet no hita tao. Rehefa natao ny fanadihadiana sy ny famitorana dia entana vao avy novidiana tamin'ny épicerie io andro io ihany ireo entan'ireo. Tsy ampy arak'izany ny fampitambavao mialoha miendrika fanamelohana sahady sy manohitohana ilay principe de la présomption d'innocence izay natao teo amin'ny pejy ministère environnement ny 9 oktobra 2024. Izay nilazaina sy nitsipihana fa pétrole sy briquet fotsiny no hita tany amin'ilay olona voasambotra. Fa tsy nampiana hoe mbola misy entana hafa. Tsy nomariana tao anatin'izany fampitambavao zany ihany koa fa efa nirehatra tapa-bolana. Zany hoe nanomboka ny 4 oktobra ka hatramin'ny 17 oktobra 2024 mialoha ny afo no nitsamborana ny olona ayahiana fa nandray anjara mivatana. Manasa ny olom-pirenena sy ny tompon'andraikitra rehetra amin'ny fanarahana ny lalàna velona mahakasika ny fampitambavao amin'ny raharaham-pitsarana. De mitombona tsara ny tenin'ny SMM. Zavabe zay. Avy antsika rehefa avy eo reny. Tadiavy kely iny mafaly le fanambarany SMM faran'iny. Apatsiahivona hatrany fa zava-doza ho an'ny zo sy ny fiainan'ny olom-pirenena iray tazomintsika tsara ty. Apatsiahivona hatrany fa zava-doza ho an'ny zo sy fiainan'ny olom-pirenena iray ny fampitambavao mialoha tsy voalanjalanja ary noho ny fanamelohana mialoha mety isy ary mety hiatra manaina mihitsy. Izany manao fampahafantarana an'le fampitambavao ny tony mpampanao-lalàna. Zany hoe izy ty zany fampitambavao manazava n'ilay fampitambavao nalefantsika teo aloha ry narabe mananjara mpiaino atsika mpanaraka ihany koa lay navoaka ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lova-njafy. Le milaza fa nisy lehilahy nivezivezy ary noenjena de nitsoka de rehefa nisavaina de nahatratrana pétrole sy briquet fa tsy niresahana hoe misy menaka sy trondromaina tany amin'le lehilahy. Trondromaina 3 kilao, mena 2 litatra. Menaka 2 litatra. De nambara zany fa hoe raha ny fanazavany teo niveau ministère veriny kely fa azafady teo niveau ministère
de tahaka ny efa miaiasa ady hoe tahaka ny ty le olona zay a manao fampiretana an'le ala zany satria zao le izy lehilahy iray ozy izy no mivezivezy tsy namono afo anefa tsy anaty mivondron'ireo mpamono afo zay misy mifokon'olona ny medy mpianala ny mpitandro filamina ny sampana mpamonjy vona sy vondron'olona misehatra amvonjena rehefa nanontaniana de nitsoka ary mifanenjehana nosavaina ka natratrarina brikesy petrolina tany anaty akanjony fa tsisy hoe trondromaina sy menaka tsisy trondromaina sy menaka de ny grave be ao anatin'ny tiraraha ty zany de zao ny grave be a izao ny ambara mpaneo hevitra ary saika amin'ny akabeany amin'ny famba faneo-kevitra fa misy any teny ataovy aloha fanadidina fa tapenantsika ny anaran'le olona fa ny grave be ao anatin'le faneo-kevitra de ty ovakitsika ampiaino mpanaraka lizo nefa pejy officiel ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovanjafy le izy de zao ny resahan'le olona mpaneo hevitra tena sazy endrana indrindra no mba tokony omena azy fa tena famonona ny mpiarabelona sy mpiray-tandrazana anataony zany hoe le olona voalazy io zany lehilahy le mivezivezy lay tratrarina de savaina de nahitana petrolina sy brikery iny reo zany le petrolina zany hita eo de trondromainy reto miaraka am'reto de averena am'izay fala vakitsika le commentaire de zao commentaire faharoa mba ady adio tsara ihany na izany na tsy zany aza eti-po isika aloha ny manam-pahefana anao ny asany mazava indray iny ny any sasany iny fa zao ny any sasany aleo izy tsy dorana fa asaina mamboly azy sy manondraka eny isan'andro mandritry ny 540 taona rehefa vita an'izay sa zay de avelo mody any amin'ny fianakaviana izy de atondray sasany ny petrolina sy brikeny entiny ihany handorana azy mba ho tsapany tsara ko ny loza kotreny any amin'sainy ihany tena misy ino zany famporisiana fandorana mihitsiny zany ao anatin'le commentaire n'le pejy ministère de toy izantsika lisy faly ozy ndray sasany alaina le petrolina de araraka zay nydikany io fa tsy araka de araraka amin'ny vatana de tsapatsara hoe tahaka zany ny mandoro tandrazany tena mamporisia mihitsy le olona mandoro de ty ndray anankiray doro velona ao koa izy de atondray doro velona any de atondray sasany raha mba za zao nahatratra izany de nodorako velona fa tsy nalefako tamin'ny fitsarana itsony satria fantako fa tsy hafay azy izany ary aleo izy rery no maty toy zay olona maro anisa de ato ambandray misy hoe aza sina indra fo zany mihitsy hoa fa tonga de dory am'izay tsapany hoe ohatr' zany no fangiry firiny le zavaboary tsy manatsiny tapitra ve reo ny sombony commentaire nalaina atao de mba tsapan'le ministera ve hoe grave be famoana vaovao ohatran'ireny nefa misy ny sampana miandraikitra ny fanadihadiana na mitandro ny filaminana na ny eo anivon'ny fitsarana fa misy fitsaram-bahoaka atao anatin'le commentaire ary mamporisika andoro an'le olona de eo anivon'ny ministère ny fitsarana mametraka an'le présomption d'innocence de mbola mandeha le fanadihadiana de anjara ministère ny fitsarana no maka fanapahan-kevitra an'izany nefa ato efa hoe nefa ato efa doro tsy fakahitana tsony ato zany manimba ny sain'le olona nge zany riny de avereny le fanambaran'ny toy ny papan'olalana teo fa le azafady indrindra eo am'le farany raisitsika am'izay le farany satria reny le commentaire samihafa de ty lizy apatsy aivona hatrany fa zavadoza ho an'ny zo sy fiainan'ny olom-pirenena iray ny fampitambavao mialoha tsy voalanjalanja ary noho ny fanameloa namelo misy fanameloa namelo nge eo mety isy ary mety hiatra manainy mihitsy ka zay le hoe hiatra manainy mihitsy satria le hoe dorovelona ararao amin'ny vatana ministera io fanjakana tena kitoto be ho a le zavatra ataonareo zay nge mahatonga ny eo anivon'lay SMM amiteny hoe aleo anjaran'izy ireo ihany aloha fa maika loatra ve le eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana satria mitady résultat am'le fahamaizana etseroa de avy atrany de manasokazy an'ireny zavatra reny ohatry ny efa misy olona tratra ohatra ny ho isika de entina eo am'le tambajotra sosialy de tratra ny fitsaram-bahoaka eo ny zavadoza amin'iny raha sanatriny zany nyvoaka teo ny sarin'le tovolahy de tena nenjehany ngamba nisy nanenjika an'le tovolahy mihitsy hoe raha ihany io ary io mipetraka atramin'ny vady aman-janana fa ny fitsarana ihany ny tompoko mana fahefana
hanameloka na tsy ana olona anay rehefa mandeha ny raharaha-pitsarana. De ry zareo mahita rehefa avy eo hoe ampy sa tsy ampy ny vesatra ny enjehana n'ity olona anankiray ity. Raha ampy ny vesatra manana ny sazy mifanaraka am'izay heloka nataony izy. Raha ohatra ka tsy ampy ny vesatra de manana ny fomba fandraisany fanapahan-kevitra ny eo anivo ny ministeran'ny fitsarana am'izay fanapahan-kevitra marobe hitan'izy ireo eo. Tsisy ny fahatratrarina ambody omby. Ary voamarina amin'ny alalan'ny profo samihafa fa de etsena le olona ary avy ny etsena le olona de mba mety ny tazatazana curieux izy. Saingy olona any ambanivohitra mety matatahotra de nitsoaka rehefa nisy nanenjika ary azadino itsika fa mbola ampiasaina any ambanivohitra tompoko ny petrôle ary Andriamatoa Iany Rajoelina mbola nikabary anjany tany amin'ny tribune ny Nations Unies hoe mbola ampiasaina aty tany afrikana ne ny labozisy ny petrôle ka tsy voatery zay misy briquet sy mananao mitondra petrôle de ampandoro tanety sy mpandoro ala. So zany zay mitondra briquet sy petrôle de hoe mpandoro grave ty communication ty. De ireo mpaneho hevitra rehetrarehetra de mandeha ho azy fotsiny. Raha ny tokony izy zany de tokony manao démenti à partir aniny faneho-kevitra fampitambavao natao ministère non nataon'ny tribunal de première instance tany Akazobe iny ny ministère rina. De ireo olona zay niteny rehetrarehetra dor reo tokony manaraka an'izay. Zany anie le communication diso hoe zany le fitaizana vahoaka tsy araka ny tokony ho izy fa nomotehany zany. Isika samitsika ny fampinana naty eto. Ifandoro eto. De ohatriny tsisy dika fa tonga de torana tsisy profo nefa tsisy mifatratrarina ambody omby. Flagrant délit. Ny olona tratra ambody omby aoka zay tsy nanota taminareo ny torabato azy ireo. Ny olona tsy tratra ambody omby tonga de tory velona. Oale tena orina ahoany ty mama Krisy hafahafa be le zavatra azafady tompoko. Hafahafa be le izy ka tena hoentitsika misy ty zavatra ty fa tena osika mais non tena hafahafa be niany le izy. Communication d'état any re satria page officiel ministère de mamporisika ny olona anao inona le izy riny anao fitsaram-bahoaka. Ary natratram-body omby ara le olona tsy azo atao zany mandoro olona velona zany. Zao tsy azo atao zany. Nisy tranga ohatrin'io Tanosy Belleville. Hitatra mantsy fiahahina nangalatra tova samo inona izay. Tsy haiko raha maheno anay honorable Zoky Joseph Elan de alefasiko le message. De nisy fiahahina tam'izay de nisy vazato ohatry nisy nandoro teny amoron-dranomasina Tanosy Belleville. Asa izy tamin'ny 2011 sa 2012. Fa na inona endriky ny adevitra rehetrarehetra enjehan'ny lalàna ihany zany. Tsisy afaka manala ny ain'ny olona lalam-pandroana anie no miresaka an'izany. Fa zao intervention tsisy fampidirana nataon'ny sénateur Joseph Elan tam'izay. Izy aty Antananarivo mitsofoka ny radio any Anilanga mikalme an'le olona any. Fa nenjehan'le fitondrana zao fitondrana zao ihany le fitondrana tam'izany le mpitarika tam'izany. Nidoboka ny sénateur Joseph Elan. Resaka fandorandoran'olona ohatrin'io. De ohatriny miaccepte an'lay fitsaram-bahoaka. Fitsaram-bahoaka ange le fandoran'olona Ary marary le izy marary le fitsaram-bahoaka sy le ty dorana velona vatanao tonga de dorana eo rina. Na mbola tratram-body omby ary le izy misy lalàna foana miresaka an'izany. Ka zay zany iresaka fanabeazana olom-pirenentsika rina de zay ny tenentsika ny amin'ny hoe tsy azo ekena ny lafin-javatra ohatran'izao. Ka any amin'le fanabeazana mihitsy ao. Tiens justement. Le panneau communication ministère ny environnement zany. Hatrany ministre zany tokony anitsy ny communication iny à partir ao isika. Ny ainga tam'ty fampitambavao zay nataon'ny tony mpampanao lalàna avy any Akazobe ty. Fantatra zareo hoe lanjany zavatra tenenina. Ary tsy miteniteny foana ny tolo miteny hoe avady badio impito aloha ny lela vao miteny. Ny aty amin'ny fitsarana première instance mazava tsara ny teneniny teo.
nanao fanadiadiny sy ny sisa misy resaka trondro sy ny iny izy ty zay nentin'ny tany hoe olona avy ny antsena dahoary na manafanendrika izy ka izay ny antony mahatonga atsika zany mitondra n'izay vaovao zay satria tena le fanio-kevitra zany ny tena everitsika hoe lasa aloha le izy de lasa misy fanenjehana an'le olona de misy fahamporisihana hanao zavatoza zay laviny lalàna any anaty pejy ministera le lafin-javatra misy de tsy voalanjalanja zany le vaovao avoaka amin'ny ministera tsy voalanjalanja izy raha ny tokony izy de anjara mitandro ny filaminana amin'ny mamoaka an'le vaovao ohatran'izay ny ataon'ny ministera mamono afo izy tsy voamarina le izy hoe tena le olona marina ve nandora le izy kinona ambarany teo anivony tolompapalola lanike efa nirehitra tapabolany nanomboka leo 4 le 13 zareo ny tonga tany am'le toerana efa nirehatra tapabolana zany zavatra zany mila dinihana tsara fa lasa le izy etry ny fanjakana barbarianina le eto Madagasikara de lasa famporisiana an'le olona no zavatra tsaradrarina le izy tsaraky ny lalàna de misy manoranora-pona anaty commentaire mampirisika olona andoro nefa tatsakely innocent mety tsy malala nininy izy fa curé mitondra bisikleta mijerijery na mandeha tongotra fotsiny miaraka amin'ny gony de sokajinao ve fa mety mampiay aza ny olona zany raha nisy an'izany na lefa fotsiny tany mitandro filaminana anjara mitandro filaminana rehefa avy eo manao fampitambavao ary anjara mitandro filaminana rehefa avy eo mandefa ny rara eny anivony fitsarana mahasana an'izany raha vao marina am'izay le izy de manao communication zay ministera de le izy misy fitsabana ny raharaha ny fitsarana zay samy teo mpitsara daholo tsika menakafy rehefa misy tranga ohatran'izay de zay le mipetraka ao zany tsy mipetraka koa le séparation de pouvoir mazavazaka rehefa tsy mipetraka zay de asa amin'ny fitsarana tsabahana zany tonga de miteny sasany hoe ataovy an'izao eny ary zay raha ataontsika hoe tany akazo be zay sy nle pejy ministera ary ny teo anivon'ny fitsarana mbaratonga voalohany tany akazo be zay ny ampitatsika am'izay satria miresaka lalàna isika ny fanio-kevitra nataon'ny filohan'ny anteny meram-pirenena raha matoa Kristina Zaramaso izy ty be tsaka ny adevitra miresaka an'izy ty any amin'ny tambajotra sosialy nanomboko maly fa mba azotsika tsara zany hoe inona moa zany vaovao zany inona moa zany resabe zany de samy mahafantatra ny rehetra fa misy fihetsika solomavambahoaka manahirana fihetsika na solomavambahoaka na mpanahirana ary manahirana ny tontolo amin'ny akaben'ny fiarahamonina no ntily nijery nahita ary indrindrandrindra eo amin'ny endriky ny lalàna zay fototra iresahana am'izao raharaha zao ny fanio-kevitra zany nataony filohan'ny anteny meram-pirenena satria manomboka androany isika ny fivoriana eo anivon'ny anteny meram-pirenena betsaka nefa ny solomavambahoaka voatontonona voaresaresaka amina endrika fanaparam-pahefana sy fandikan-dalàna de nisy fanadiadina meloa nisy fanio-kevitra meloa zany melohan'ny androany nataony ny filohan'ny anteny meram-pirenena zay nataona namana mpanao gazety de miparitaka ny antambajotra sosialy izy am'le fanio-kevitra zay nataony de enotsika aloha ty fanio-kevitry ny filohan'ny anteny meram-pirenena ity de mivelona anatin'ny adevitra miaraka amin'ireny arabe mananjara indray ny tenako amintsika mpanaraka piano ny fandarana miara-manonjay MBS Radio Mada mora ny mandoto fa reny ariary salamreny fa betsaka koa ny maloto fa misitrika any ambadika angamba fa aoka koa itorabato azy ireo zay tsy nanoto misy sa ilaza anjely ve fa zay tsy mety areny nisy olom-bamboaka manko de olom-bo fidy no fidiny vahoakany izy ary araky ny voalazako anareo teo marina sy olom-bamboaka de tokony ho modely tokoa kanefa kosa anefa hoy aho tsy misy faratapony fahendrena eto amin'ny tany sy ny firenena fa zay tsy mety areny izy moa raha mahakasika ny solom-bavavahoaka dia ny anteny meram-pirenena dia anisan'ny mijery akaiky an'izay zavatra rehetra mahakasika
ny solombavambahoaka na ny asany na ny tenany zany ka dia ao zahay no mivory ny bramaritra manao ny conférence ny filohan'ny vomiera rehetrarehetra dia tsy vitsy ny lana dinikasa aroso eo ambony latabatra ka andraisitra fanapakevitra. Ya iny a nindramintsika ny sary iny tamina fahitalavitra tsy miankina anankiray zany. Zaho zany a ilay ady hevitra tsitsika resahany zany. Tsy problème antsika le fanio-kevitra voalohany a sy le taty amin'ny faraparany zany. Le fanio-kevitra voalohany de miresaka ny am'le hoe misy ny maloto de misy ihany koa nefa ny voaloto a fa ho an'ny maloto a mety tsy hita miariary le izy fa misitrika any ambadika any. Sitrika ny fany. Iny tsy problème iny zany e, zay zaniko. Samy manana ny fomba iarovan-tena ny hafa. Fa midina aty am'le faharoandray zany tsika. E fahatelo marimarina kokoa zany e. Am'le faraparany de ny amin'ny hoe raha anatiny ny anteny meram-pirenena izy de anjaran'ny anteny meram-pirenena mandinika le izy zany. Fa le eto ampovoany raisitsika am'le fanehoan-kevitra rino. Le hoe zay tsy nanota no aoka hitorabato azy ireo fa tsisy anjely. Zay le esaka. Tsy misy faratapiny amin'ny fahendrena. Tsisy faratapiny amin'ny fahendrena fa zay tsy mety arenina. Ny antsika fotsiny zao ny zavatra resahantsika. Inona moa no atao hoe anteny meram-pirenena? Ny atao hoe anteny meram-pirenena dia androm-panjakana mpanao lalàna eto amin'ny tany Repoblika ny Madagasikara rehefa nisafidy isika ny rafitra republikana. Ny atao hoe anteny meram-pirenena dia misy solombavambahoaka ny Madagasikara. Misy 150 ary voafidy tamina farim-pifidianana eto Madagasikara na circonscription électorale amina distrika 720. Ny atao hoe anteny meram-pirenena dia misy bramaritra, misy ny atao hoe filohan'ny vondrona, misy filohamboamera, misy solombavambahoaka. Ny atao hoe anteny meram-pirenena akoatrin'ny fivoriana ekeny lalàna ao anatin'ny lalam-pandrenana voalohany aty amin'ny voalohan'ny volana May de misy aty amin'ny volana Oktobra dia mandinika ny lalàna mahakasika ny teti-bolona Sipantsina aty amin'ny volana May aty ary mandinika ny lalàna mahakasika ny teti-bola ho avy eo aty amin'ny volana Oktobra. 10 andro ny feptom-pivoriana. Raha misy ny fivoriana tsara-potoana 12 andro ny etsonan'izany. Fa misy ihany koa ny fihaonana mivantana gouvernemanta de misy ny question réponse sy ny sisa sy ny sisa. Misy ny interpellation azon'ny solombavambahoaka atao eo anivon'ny anteny meram-pirenena. Fepieziko ohatran'izay zany le izy. Fa ny solombavambahoaka tompoko araky ny lalàna dia misy ny fepetra maro samihafa mifehan'izany solombavambahoaka zany. Ao ny fepetra am'izay momba le hoe raha ohatra izy ka tsy lany amin'ny alalan'ny antoko fa maleo tena afaka miditra anaty vondrona izy zay misy antoko politika. Afaka miditra any amin'ny voamery zay tiany hidirana izy fa voafetra zany anefa araka n'izay voalaza ao anatin'ny fitsipika anaty. Fa ny solombavambahoaka ihany koa dia raha lany amin'ny anaran'ny antoko de tsy afaka miova vondrona, zay le hoe géométrie variable. Zay le hoe mandat impératif. Tambatra daholo zany azo resahana anatin'izany adevitra zany. Ny solombavambahoaka ihany koa de misy fepetra raha ohatra ka misy heloka nataony. Voafaritry immunité zany. Ary ny solombavambahoaka ihany koa dia misy famaritana mazava ny hoe tratram-body omby ary nandritry ny fotoam-pivoriana ve sa ivela ny fotoam-pivoriana, lalàna avokoa mamaritra an'izany ao anatin'ny constitution ny lalam-pandrenana. Ka reny tranga marobe izay efa retsika tato ato, solombavambahoaka roa miady mifampepanga fa ny ray dahalo, ozy ny ray hoe tsy dahalo lenay, tsy dahalo zay. Ny sasany ray miteny nareo anie ny tena nanao ny tena fahadsoana betsaka teto hoe ny sasany tratra manao autorisation de transport, ny sasany tratra mamoaka taratasy amin'ny commission ny ampiasainy dia sady manao perquisition manao saisine na etan'olona, mampiasa ny mpiara-miasa aminy.
Ny sasandray voalaza amina raharaha mafapana fa misy ifandraisana amina vahiny ka amina raharaha insécurité. Ny sasandray voaresaka amina hoe mamea lalana amina fijorona commune anankiray any amina distrika misy azy. Ny sasany voatontonona fa mampikorotana fiangonana maro be. Rina le izy tsisy député antim aloha zany aloha zay zaho efa tsy telen'ny namany maro io tsara rehefa mitenonareo de maro io tsara. Ka zao le izy ty zany tena manahirana an' izy ty satria hoe solombavambahoaka ry zareo. Ary fa izy io manko de zao raha solombavambahoaka vaty am'ty io nampanohatra de rapidos be mihitsiny ray makely mihitsy no famoronana sy fikarohan-dalàna satria io lalàna io manko azo karohana aingana be mihitsiny. Ay, selon constitution, ay, selon ny règlement intérieur ny assemblée nationale, ny code de procédure pénale, ny resaka haute cour de justice fo kitikitika daholo vita tsara mihitsy ny artifisina lalàna rehetrarehetra. Fa saingy zao solombavambahoaka miaradia amin'ny fitondrana le izy rina de manahirana le izy. Ary eo anatrehan'ilay fitondrana koa lay honnêteté, le crédibilité, lay intégrité an'ilay solombavambahoaka mizoa hoe zavatra be da be ao anatin'izany zavatra resantsika zany. Zay le tena manahirana amin'ity raharaha ty. Averintsika zany ilay solombavambahoaka voatontonona maresaka ao anatin'izao raharaha izao de solombavambahoaka zay miaradia amin'ny fitondrana. Any ange le izy ka rehefa miaradia amin'ny fitondrana de tsy maintsy mandeha ihany lay ary amin'ny sehatry ny asa moa misy an'le anina rina le filazana azy zay le hoe inona moa corporatisme. Fa ity moa zany inona ny resantsika an'ity tsy maintsy arovana ny tary samtary. De lôzika ihany ala fois amin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena miteny hoe zay tsy nanota taminareo nao kitorabato azy reo. De lasa miteny aminy hoe tsy misy faratapony fahendrena. Non, ka tsy resaka moralisation nge nandrasana aminao madame Panne. Fa le farany iny ny aminy hoe raha anatin'ny antenimieram-pirenena fa mahakasika amin'ny vahoaka. Parce que misy fanaparam-pahefana, abus de pouvoir, trafic d'influence, zany rehetrarehetra zany mandeha, usurpation na pouvoir ataon'le solombavambahoaka zay efa ny fahaparitany antota-taratasy maro samihafa tamin'ny herinandro, tapa-bolana, ray volana sy ny sisa sy ny sisa. Misy trafic d'influence mandeha koa quelque part any ambadika any. Dikan'izay misy olona voakasika sy victime zany fietsika nataona solombavambahoaka izany. Dikan'izay zany tsy raha anatin'ny antenimieram-pirenena fotsiny le izy fa raha efa ivelan'ny antenimieram-pirenena zay nisy victime maro be. Efa nalefantsika teto nge le tany Amboasaretsimo hoe nalaina ny vatonay oui vato mihitsy le izy. De misy sasa miteny be zao hoe tsisy mahabaiko ana na filoham-pirenena na prime ministre. Ny sasany ray de hoe ty taratasy ty fotsiny no avy any Deba. De autorisation ana transport le izy. Efa nanambara ministère fa tsisy afaka mamoaka an'izany raha tsy ministère fotsiny ihany. Misy ny siref de misy ny dref fa dred moa izao. Ho euphorie izy tamin'ny fotoanandro. Zany zavatra tokony dinihana lalina be zany hoe lasa lavitra ngely izy. Ka dikan'izay tsy rahan'ny antenimieram-pirenena tsotra amina hoe cuisine interne le izy fa efa mivoaka ety ivelany ny adevitra. Ka io Duralex c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Duralex c'est de l'ex. Donc mety mafy amin'le solombavambahoaka le izy. Rina, fa tsy maintsy ajaina le izy. Efa misy taratasy koa nge any amin'ny antenimieram-pirenena nalefa na président Fokontany teo aloha miaraka amin'ny solovava azy mampiasa ny andininy eo amin'ny antenimieram amin'ny lalam-pandrenana na miresaka ny amina hoe micommuniquer
amin'ny bromaritra fa misy antso-zay zavatra tsarajariny nataona solombavam-baoaka azy tena boribory tamin'ny fahadimy. De le olona ndray voaentsika amin'izao fotoana izao. Fa azo karohany io anatin'ny texte miainga avy any amin'ny constitution mandeha matikaty amin'ny règlement intérieur sy ny sisa ny aminy hoe ahoana zao zavatra ao satria l'exemple vient d'en haut. Marina fa manana le immunité le zo iarovana azy le solombavam-baoaka fa misy kosa iverina. Fa betsaka ny fepetra tokony raisiny hoe ivelan'ny fotoam-pivoriana ity, raha ivelan'ny fotoam-pivoriana ity, inona ary zany ny fanapahan-kevitra raisina fanandrify amin'izay. Satria tsy vita manala baraka fa mandika lalàna le zavatra nataon'le solombavam-baoaka. De zay ny antony mahatonga antsika hiteny an'le adevitra hoe ohatrany tsy mety moral manko le izy lasa moralisation le zavatra. Mamme inona moa zany? Mamme hevitra, mamme teny, mampisaina le ataon'ny filohan'ny antenimieram-pirenena eo anatrehan'le raharaha. Fa tsy zay ny andraisana aminy fa le faran'iny ary ny tena tsaratsara kokoa tao anatin'ny adevitra. Hoe ho alaminay le izy fa tsy ampy. Mahakasika vahoaka sy olona maro le izy. Dikan'izay zany. Raha miresaka hoe famoronana commune de mila enona ihany hoe efa mihoatry ny fefy amin'ny andraikitra anie zany misy sasany mampanery olona andovola efa voaresaka ny solombavam-baoaka amin'izany de manao menasy mihitsiny. De ahoana ary? Misy olona victime anie zany de efa misy mijoro vavolombelona amin'izany. De ity ary raha ohatra fitaritana kakazo efa nisy ve akoatran'io sa vao tamin'ity ny tratra. Fa li izy ohatry ny ainsi va la vie. De ohatry zany sotry zany hono ny fiainana amin'ny Madagasikara. De ohatry zany sotry zany hono ny amin'ny Madagogo. De tsy mampaninona raha ohatra ka manao ny ataony ny solombavam-baoaka indrindrandrindra izy miaradia amin'ny fitondrana fa tsisy faratapony amin'ny fahendrena de ay zany jurisprudence hafahafa be zany rina. Ko maninona raha ny bantikely mitondra katra fahivelomana samborinareo. Aleny tondra-koho. Hatramin'ny tondra-koho. Marobe. Aiza zao le akoho ny toka gasy. Nefa zao nareo manao romarange pingapingery isaky ny lanona rehefa tsisy romarange ranga tsy milay le fety nefa le bantikely mitondra toka gasy vao sambotra. Le nitondra koa teto poulet rôti rarina. Hatramin'izao tompoko tsy miverina ny poulet rôti an'olona ry CEA. Ka zay tsy nangalatra ny akoho anareo koa no ka hitora-bato azy ireo. Zay ve sisa le izy tsy lalàna anie zany moral zany. Ary zany koa tsy ao anatin'le tena inona morina le fomba fiteny malagasy zany fa iza misy an'izany tsy haiko aloha fa ao anatin'ny baiboly misy an'izany tamin'ny Marie Magdalena ve zany Jesoa Kristy ny tenenio. Eka tamin'ny Marie Magdalena iny sa ino toram-bato fa lava fantsy be le ramatoa. De ozy ny tomby oke tsy nanota ka tsy azo atao ato le resaka satria lalàna ny resantsika. De miverina indray zay tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana mahasosotra mieritreritra zany adevitra amin'ny baiboly zany amin'izany resaka zany fa zao eo ambany lalàna io tsika. Miresaka lalàntsika eto ty zao le ambony lalàna sa ambany lalàna tsy de fiterambo ambony lalàna fa zao misy lalàna ka tsisy mihevitra azy ho ambony lalàna fa lalàna daholo ny fampifehezana eto. De ampiaro le lalàna de lui le adevitra eo anivon'ny bromaritra ataovy le conférence des présidents convoqueo les députés antanio izy fa aingana ho anareo raha taty amin'ny mpanohatra nisan'io aingana rapidos be mihitsiny ka roy daholo lasa mijuriste manoratra praf zao momban'io zao momban'io tako ino leve ny immunité fa itirina ry baba samy baba ny ao anatin'le izy ry niny samin'iny de afaka mifampiaro aloha. Hatramin'izao nge le député namoaka an'le autorisation de transport tsy mbona ino moa zany nanao démentina amin'inona mba nilaza akoriny amin'le zavatra fa nidikan'izay aloha rino iny tenin'ny présidente ny assemblée iny panina
mba hideraina anazy ihany kosa aloha na izany na tsany mireconnaître izy fa misy maditra le solombavambaoka, misy mananao foana le solombavambaoka, mireconnaître izy ane, mireconnaître fa le eo am'le moral hoa ny otrany tsy mety ihany par rapport an'le hoe eny are tsy miteny zany lalàna manoloana an'izay. De inona moa zany? Aleo zany zay manondrana arem-pirenena tsokosokany aza samborina zakadrainy, zay tsy nanondrana taminareo no ako hitorabato azy ireo. Zay tsy nanondrana. Zay mpangalatra volamena tany naty coffre fort tany zany de hoe zay tsy nangalatra tany aminareo no ako hitorabato azy ireo. Ohatr'izay nge le raharaha e. Zay manao marché fictif any de hoe zay tsy nanao marché fictif taminareo no ako hitorabato azy ireo. Lasa misy jurisprudence mampimebe le raharaha. Efa tsy tokony resaka an'izany tsika aminatina fitantanan-draharaha. Zay ho le izy rehefa mipetraka ao anatina hoe mpitantana de hafa mihitsiny lay toerana misy na fipetraky ny tongotra, fipetraky ny tanana, ny zavatra rehetra atao de hafa daholo satria voaro ny lalàna ary voafehan'ny lalàna. Ivelan'izay ianao mbola misy lalàna mifehanao sy miaro anao fa tsy mitovy ny hoe autorité sy ny simple citoyen. Tsy mitovy ny olona manana andraikitra, manana fahefana sy ny olon-tsotra riana. Simple citoyen zany ve de tsy maintsy natao hoe ianareo dia tsy maintsy ampiarana lalàna, fa ny autorité tsy mampanina ohatrany tsy mifanaraka amin'izay ny any amin'ny firenendehibe matanjaka. De eto amintsika le izy nampiasa karazana tena anaty baiboly eny e. Manahirana moa zany de zao ity mba fomba fijerintsika rina. Ohatra ny arakaraka ny nanangalana an'le chapelle ho Tsimbazaza no mampirongatra an'le fanapara-pahefana sy fandikan-dalàna. Dikan'izay mila ampitomboana tsara mihitsy zany le vavaka, le inona moa izy teo, le alom-bavaka sy ny sisa fa ohatrany tsy mety le izy araka ny tena namana. Tena reo olon'ireo zany tena mila délivrena mihitsy reo. Miala firinareo no ao tsy fantatra rehefa le tondroanao iny izy firina miala, mila atao délivrance mihitsy reo olon'ireo aloha zany, de ataovy délivrance publique mihitsy no hitam-bahoaka eo. De miteny mihitsy hoe tsy amerina tsony zay tompoko. De zay mba arovan'ny lalàn'ny fiarahamonina reo fa ohatrany tsy mety be niany ny aminy hoe zay tsy nanotany eo kitorabato azy ireo. Eny tompoko, mety ho marina zany fomba fitenenana zany araka ny teny ao anaty baiboly. Fa zao dura lex c'est de lex, la loi est dure mais c'est la loi. Ary ampiaro amin'ny rehetra ny lalàna fa tsy ampitoviana daholo misy mahasamy hafa azy hoe ireto sy olo-mavamboaka de reto olo-tsotra. Ohatrany tsy marina zay rina. Eny ary maraparantsika misy teny anankiray fotsiny raisiko zany tamin'le teniny madame présidente ny assemblée nationale teo zany miteny mantsy izy hoe mora ozy izy no mandoto. Zany hoe io zany miainga tamin'le resaka hoe misy solom-bavambahoaka manao zavatra tsy manjary any ananina any de hoy ny filohany anteny mera-pirenena hoe le izy eny ozy izy mora ny mandoto. Ka zao le iza moa no hoe mandoto an'le solom-bavambahoaka manao zavatra tsy mety. Izy ihany no mandoto ny tenany tamin'ny alalan'ilay zavatra izay nataony. Tsy zay ve le izy? Tsy mipanohatra no hoe nandoto na hoe ohatran'izany, fa izy ihany tamin'ny alalan'le acte zay nataony ka nampiteraka resabe teo amin'ny fiarahamonina sy teto amin'ny firenena no nandoto ny tenany. Zay zany ny momba an'iny aloha. Amin'ny resaka mandoto ihany, teny filohany anteny pirenena hoe le izy mora ny mandoto e. Ay, de zao ny fanontaniana ary. Iza moa ny tena mpandoto ny mpanohatra? Iza ny tena mpandoto ny mpanohatra eto amin'ity fireneny ity ndany amin'izao fotoana zao zany. Tsy fantotoana amin'ny mpanohatra zay fitenenana hoe imbécile amin'ny mpanohatra. Tondra. Tsy fantotoana amin'ny mpanohatra ve ny fitenenana hoe dondrina amin'ny mpanohatra. Tsy fantotoana amin'ny mpanohatra ve ny fitenenana hoe 6%. Tsy fantotoana amin'ny mpanohatra ve ny fitenenana hoe resilava reo. Tsy fantotoana amin'ny mpanohatra ve ny fitenenana hoe tsy tia tany razany reo.
tsy fantotoana amin'ny mpanohatra ve fitenenana hoe fahavali-pirenena ireo? Tsy fantotoana amin'ny mpanohatra ve fitenenana hoe mitady seza ireo raha ohatra ka miezaka makany amin'ny firisoana amin'ny fampidiniana concertation na ny hoe dinika. Zay le izy. Ny mpanohatra tompoko ny tena mizaka ny fandotoana. De avaiza le fantotoana? Avy aiza lay fantotoana ny mpanohatra? Nefa ny mpanohatra mijoro amin'ny maha hoe mpanohatra azy satria izay no antsoina hoe demokrasia. Raha mbola miteniteny hoe demokrasia de izay no izy. Misy mpanohatra eo. Fa raha tsy zany de ohatra ny any Korea Avaratra any amin'ny Kim Jong-un. Zao izao fa lasa grand marshal. Zay tiany ataona atao ao. Zay zany le izy. Ka hoe mora ny mandoto mora ny mandoto. Ye. Fa avaiza le fantotoana? Zay. Avy aiza le fantotoana? Avaiza le fantotoana? Raha le tato am'le hoe solombavam-bahoaka, averiny indray-pandeha raha tato am'le hoe solombavam-bahoaka voatonontonona amina fanaovana zavatra tsy mety de tenena hoe ka le izy anie mora ny mandoto olona. Ny zavatra nataony no zavatra nataony no mandoto ny tenany. Fa ny tena tratra ny fantotoana de ny mpanohatra. Zay angamba mba tsara apetraka namana faniriana. Lasa le izy manko isan'andro moa zany tsika fa zatra fa zay koa tairina ho antsika vahoaka zany. Aza mandromandro manana aretiny, aza mandromandro manan-draharaha tompoko. Fa tena efa iainantsika isan'andro ny zavatra tsy normal intsony eto amin'ity fireneny ity. Aza miantehatra hoe tsy maintsy iteny zareo miara-manonjaka, aleo tapatabaina eo fa ianao olom-pirenena ihany koa. Za manko tsy de tia mampiasa an'le vahoaka fa ianao olom-pirenena mijoroa araky ny tandrifinao. Mitenena masay ohatry ny zavatra ataonay. Betsaka anie fandrahonana am'ty betsaka ny tsy faly amin'ny zavatra ataonay ho an'ny ao anatin'ny fanjakana ny titsika resana am'izay fa ny faly aty ivelany be da be azonay isan'andro ny compliment avy any amintsika. Ny félicitation, ny bravo, tsy hany problème. Reny mampitombo foana ny fahavitry tsika hiatrika ny fandarana. Fa ho an'ilay zavatra hoe tokony ambaratsika ny fiarahamonina, lay fahanginantsika, lay silence zany, lasa mivadika complicité hafahafa le izy. Firaisana tsy kombakomba hafahafa le izy, de ohatrany hoe mamevana an'ireto mpitondra fanjakana reto anao ny ataontsika. Nefa pingapingery le fanjakana. Ka nareo tsy manara-dalàna tsinona ka mangata autorisation ndray tsy mahazo. Eny amin'ny faritra io tsy azo nanaovanareo fihetsiketsehana fa aleo amin'ny toerana amidy tsara le izy de anaty trano, mangataka anaty trano sy toerana amidy ndray tsy mahazo. Tsy mahazo mitsena. Arao fotsiny lalàna fa rehefa voajanareo ny lalàna, manao ny lalàna, inona natao? Autorisation, demande d'autorisation, information, tsisy mety daholo izy rina. Ka sady tsy manao demande d'autorisation, ny tsy mi-informer, de efa tsy mety ndray koa aloha zany. Lasa ndray le solombavam-bahoaka mitetira tsara hoe solombavam-bahoaka Madagasikara any eo hevitra, tsy azo atao ndray koa zany. Nefa ny sasany aty lasa hatramin'ny bajaja tamin'ny Tomasina nahetsika daholo. Mandeha daholo ny ketrika fa mbola zara fa nahazo olona, fantatra tsara ho ahy izy ireo olon'ireo tsy makaiza ny gabarit politika an'ireo. Resaka kilalao malotina alabato mpifidianana, zay ny tandremantsika mafy. Fa ho reraketo reto fanjakany reto isaky ny amory vahoaka na congrès party na nao resaka hoe reo dynamisation am'le tsy fahaizandrareo azy. Mpangalatahaka moa tsy malala an'le tena d'origine an'le izy. Zay tsy mampitovy amin'ny pirates d'origine. Fa reo de reraka reo amonomby eo na omby 30 ara ny vonoiny eo. Moka hoe vola itomanety seroa iantso artiste lany vola eo reo. Ary abe fotaka atsimo zao. Ny artiste rehefa mijaly de mijaly mihitsy ny vahoaka any tena kere ny any Kongo. Misy tanàna ray amina commune ao. Ny artiste rehefa tsy mahazo vola valo volana. Isika zao am'le sécurité alimentaire 2 millions d'euros zany narotsaky ny vondrony européenne. Anapina an'le malagasy. Nefa ry sasany defany manao congrès ony, miantso kely an'ty ony, mamono olona. Ka rehefa miresaka artiste ihany ianao rina, amaraparanantsika ny fandarana
ny artista koa mbola manana adogoavana be am'le ministera ny setrasetra sy ny kakay raso aloha ministera ny serasera sy ny kolotsaina ay fa le setrasetra sy ny kakay manko le fomba fitenin'ny artiste iny de artista namorona ny voatsipy tety ambavako fa ministera ny serasera sy ny kolotsaina MSK zany zany hoe momba an'le omda io satria zany ho avy ny fivoriana miteny mailo zay le eka le mailo nge efa manomboka voraindretra mailo koa ny mailo ny artiste hoe sarao le serasera sy kolotsaina fa manimba anay io zavatra ataon'le ministera ny serasera sy kolotsaina mitambatra zay mitsabaka ary mampiasa ny olony antokony de ty le message avy any amin'ny artiste mipiketsika izy miely ihany moa zany le vidéo de ho alefantsika eto izy ohatra zao ane tena izy ty zany any amin'ny domaine rehetrarehetra mihitsy sy ny sehatra rehetrarehetra ny secteur rehetrarehetra voakasiky le tena tsisy mandeha am'zay tsisy mandeha am'zay loana tena tonga de miteny daholo ny rehetra hoe non de samy voaka kitika eo daholo le any am'lay sehatra samihafa sy ny département ny domaine ny secteur de ho alefantsika zany ty fanio-kevitry ny mpanakanto ity miresaka indrindra ny omda io de feno mpanakanto malaza bobaka izy tabe ao anatin'izay de alefantsika le izy mba ho tsapany rehetra ny hoe zao tokoa ane marary an'izany mpanakanto zany nititsika resahany de ny amina hoe misy zavatra be da be mandeha ny tsy fandrariana eo zao anao voanresaka an'le greffier tsapan'le fanjakana ihany zany amin'ny alalan'le secrétaire général ministéran'ny fitsarana ny amina hoe mampiodina lehibe ny raharaham-pitsarana mipirakidrara fa misy fetra ny greve eotra ny teanao fanerena fafa manko izy ireo fa misy be da be ny vaovao retsika verena miasa misy fetrany io misy service minimum ao anatin'ny service essentiel ny eny raharaham-pitsarana zany hoe tsy hitatsony zany zay anaovana izy ka nareo tsy mametraka na table ny négociation ahafahana mijery an'le hoe inona le terrain d'entente le hitovizan-kevitra ahafahana mikaroka marimaritra resana zany nge io an'ny Frantsy hoe i Macron tena mamela malalaka amin'ny Elisabeth Borne mihitsiny ivory araka amin'reto syndicaliste reto fa mafy be syndicaliste any Frantsa am'izao fotoana zao Polonina koa efa mandeha am'izay rino de zay zavatra zay tsy mametraka ho zava-dehibe amin'ny fifampiresahany reto olo reto fa ny anazy avinavina sy faneriterena sy fandrahonana sy raha matahora nga fitsarana mandeha tsisy greffier ka zay le izy fatany ihany le izy amin'ny fanambarany hoe tena etoany fanodinana ny raharaham-pitsarana mihitsy mipirakidrara eny tompoko de ndana mifampiresaka malagasy samy malagasy teny gasy ny fampiresahany eo lalàna malagasy ny ho raisiny eo ao anatin'izay hoe inona ny zavatra tokony mba hatsaranay satria tsy miodiny io raharaham-pitsarana io raha tsy eo lay fitsarana le mpitsara eo ny pirakidrara eo ihany koa ireo mpandrara zany mpiasa tsotra zany fa zao aloha iverenantsika le artiste teo rina marary le mpanakanto zany misy zavatra marobe manidikitika io mampisaina io ary hoe sode efa andalam-pahampitehana ary la ezaka lehibe zay nametrahana ny eo am'da io satria tsarotsika tsara riny efa betsaka nge ny ezaka zay vao tonga tam'le omda zay nakatoavin'ny artiste ary ametrahana an'le vokatry ny artiste de mana zany le artiste hoe ohatrany misy zavatra ohatrany mandeha any amin'ny tsilalana izy ty zany de alefantsika kely ny feon'ny artiste zany sady amarina fandara atsika rehefa aveo reny ndao ara namana technicien am'izao fotoana zao de mbola miverina matetika ary mbola miverina indray izy am'izao fotoana zao ny hoe lasa misy fitsabahany ministera zany amin'ny raha tokantraminay mpanakanto hoavitsy mela mantsy ny fividianana ny CA am'izao fotoana zao any amin'ny volana novambra ka io fividianana CA io dia ao anatin'ny statut tsy misy assemblée générale fa tonga de hoe
nanapa-kevitra avy any ministera foana l izy tsy mety aminay zany fa ny hevitray a dia aleo aloha hiato ny io fividianana fanovanany conseil d'administration io aleo aloha hiato ary aleo ilamina tsara aleo ivocation matsara ny lalàna dia avy aleo zay ho arelatry fa azoanay feno satria asanay hidiranay vola ary ny matematesanay ny asan'ny mpanakanto dia izay tontolonay zay no tianay arovana indrindra zay hijanona mpanakanto foana ia zay artiste moa zany tompon'le famoronana zay ataonay ka izany no mahasaro-piaro anay mahasarotiny anay mahatonga zay mitambatra zao ifampitsabahana amin'ny resaka ary amin'ny rafimpanjakana ministera zany mahatonga zahay hoe am'le hoe fisitrahana zay le zonay mba hiarovanay le tombotsoanay amin'ny famoronana zay ataonay tapitra amin'ny fatelo folo volana novambra ho avy zao a ny fotoam-piasany ny filakevim-pitatana ny omda rehefa ny fampidinika ny artiste rehetrrehetra dia tokony mbola hitohy ny asan'ireo a mpikambana anatin'ny filakevim-pitantanandreo a mandra-palany ny volavolan-dalàna zay natolotray a hiarovana ny zonay a ary izahay ankehitriny manamboatra lalàna mba hiainany mpanakanto rehetra sy ireo manodidina azy ny zony amin'ny fotoana ela be tsinjo lavitra be zahay mananjo zahay a hiaro ny sanganasanay sy ny zavatra ataonay donc zay ny zavatra takinay zonay mpanakanto tadiavinay tsy tokony misy olona nakasakana zay fotsiny le misy mazava tsara zay ny takinay ny resaka androany moa zany tsy aloha tsy avilivily resaka omda ny omda dia tokony tsy kitehina mihitsy aloha amin'izao a mandra-pivoakany lalàna zay natolotra eny amin'ny assemblée nationale zay zany ny fitakinay artiste mpamorona anisany mpamorona mialatsiny fa anisany mpamorona be indrindra ka sary-piaro amin'ny volanay zahay zay artiste zany no tompony manditsy manapaka ny omda sitrabahan'ny ministerna politique zay artiste mba mangataka hoe nosomanay azafady tompony mikasika ny filakevim-pitantanany ny omda zany ho tapitra amin'ny 13 novembre ho avy zao a ny mandahany mpikambanao nandritra nyity taona 2022 ty a dia tsy misy mihitsy fivoriana fanao nofanan'ny PCA-nay a ny rehefa nahazo baiko tamin'ny ministera izy nofanany ny AG tamin'ny 16 février a dia nofanany koa ny fivorian'ny CA tamin'ny 3 jona na dia efa nahazo invitation ara ny mpikambana rehetra paro ny fampizarazarana ny artiste fa tsy mendrika ny kolotsainy zany asa ohatrany dia MSK moa nadikanay a hoe ministera ny setrasetra sy kakay mangataka ny fampizarana ny ministera ny kolotsaina sy ny serasera zay amin'ny ankapobeny ny tianay teneny eny ary ho faranantsika ny fandarana miara-manonja MBS radio mada iny teny nataon'ireo artiste ireo iny a no etsika manakatona ny fandarana izavy le nyteny teo dama bodo zarigo rajery gotliba mille clément naina maxception samuela dia misy artiste maro zany niaraka teo tamin'le sary teo zany artiste zany tenitenentsika zany manana ny lanjany daholo zany manana ny maizy azy zany ary tsy eto toerana ihany fa mitondra ny volonam-pirenena hatrany ampitany ranomasina any ka raha tambatra ny tenen'ireo artiste ireo tenen'ny dama body jean rigo rajery gotliba mille clément naina max exception samuel dia ny hoe aza hitsabatsabahany resaka politika ny raharahan'ny artista sy ny mpanakanto aza hitsabatsabahana fa rehefa tsabatsabaka ao a dia misaboritaka io manaraka an'izay ajanony aloha le resaka fifidianana CA
fa lasa voamaika mampisaviritaka anyity raharaha ty raha nytenen'ny dama teo dinonao ihany ko ny zonay hoy ireo artista araka ny tenen'ny boto teo de raha ataotsika amin'ny malagasy le izy de hoe ny zonay vahoaka malagasy ny zonay olom-pirenena vahoaka malagasy ene olom-pirenena ne ireo artista reo fa io zany io probleman'ny artiste io de maneho ny olana faobe eto Madagasikara. Tapitra ny fandarantsika tamin'ity indray mitoraka ity misaotra anao nahatratra amin'ny farany samy tahin'ilay nahary sika mianakavy veloma tompoko.